pinawanayoi nitanurambatai gunivafe tiafana bauwi tanayaniu fatini tena. Iondrika ivavaka aloha androka ny fanaratsy melohany anomboana. Fantoka tanteraka amin'izay tsika. Ivavaka isika. Voninahitra ane dia mbola sanatra eo anao hatrandry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra. Lay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra. Lay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Lay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary omandrakizay omandrakizay. Misaotra anao zay ny amin'izao zoma arivo zao indray. Mbola afaka hanorenana indray zay rava tamin'ny fiainanay. Misaotra ihany koa Tompo satria tsisy mahay tonga eto amin'izao toerana zao zay raha tsy nitomo mifanahinao masina. Koa dia zany indrindra nisaorana ianao mbola manaiky mitona anay mandrakariva na dia mandara na matetika ny fiainanay sy ny sainay. Nofinay mihitsy ny mandama indraindray Jesosy tsy manaiky ny fitarianao. Nandray tena tsy manaiky mihitsy ny fitantananao satria misy zavatra heverinay fa mety mihitsy amin'ny fiainana kanefa tena tsapany mihitsy hoe tsy mety aminao fa marina ny tenao hoe fihevitra ny tsy mba fihevitra reo hoe ary matetika mihitsy ary dia mifanipaka amin'ny fihevitsika. Dia zany indrindra Jesosy no hitokananay ambavaka ianaranay ny teninao mandrakariva ary ahafahanay koa Jesosy mihaino ny hafatrao eto amin'izao toerana izao. Nefa no tompony devoly Satana tsy hifaly amintsika mihitsiny dia mitady ny hevitra rehetra mihitsy ny kalan'olo sy ny vazimba anelingelenana amin'ny fotoana rehetra. Ary dia zany indrindra tompony ombonanay foamam-panahy iaraka iompeo Jesosy anonona ny tenim-pahefana manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino any asa tokony ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary zao famantarana zao no anarak'izay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoainy demoni. Efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo. Tahaka nandrahany ray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa lazany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanay masina na elikiza na velanareo dia voavela izany ary na niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Dia marina eto ny teninao Jesosy hoe manao ndrivotra hira koa sy ny lehilahy mpanompoka ianao ary dia namety toko mihitsy ianao hoe toeriny dia voly dia andositra anareo izy. Ndreto ary zay araka anangana ny tananay akavanana na ny eto zany na ny any tokantrano rehetrarehetra any andidy mifanaratsy izay manelingelina n'izao fotoana izao. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mantsaka fa Nazareta afanay mandevona lasanakala ny vazima amin'ny afo Jehovah zany may amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko zany fatorana amin'ny rano Jesosy amin'ny afo Jehovah lasanakala ny vazima rehetrarehetra may Aramika hoe levona isa roa telo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fatorana amin'ny rano Jesosy may isanakalan'ny rehetrarehetra eto amin'izao toerana izao. Saotra Jesosy misandrata fiaino ary ianao araka ny habean'ny famindram-ponao Jesosy ianao nefa nyteny hoe eo amin'ny toerana rehetra zay tsonareo ny anarako dia eo no amaliko anareo sy hitahiko anareo. Ka eto amin'izao toerana izao zay no miantso ny anaranao mahatoky zay fa hitanao zay ary mino ihany koa
fa rehefa mahita anao zay amin'ny finoana Jesosy dia andreny kasika eo manokana ka niza voageja mifanaratsy na mararina manana olana Jesosy rehefa tafahoana aminao izy ka mino tsy maintsy misy fiovana ny fiainany ka zay mahatoko Jesosy fa tsy misy olona niona taminao zany kasika anao ary nandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainany ka tsy nisy fiovana za mihitsy ny fiainany fa niza tafahoana taminao mahatoky sy marina ny teninao fa raha za miasa iza moa no asakany ary zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ka dia engany ho tahaka izany ny finoana tsiraray avy fa zanaka ao zay asany tananao adidinao mankasitraka tompo ao anatin'ny fotoana rehetra dia mba tsy ny maha-olombelona Jesosy no hita zay mety ho friariana mety ho saintsainay fotsiny ihany tao nefa fanomanana Jesosy kanefa tompo ny tena angatahanay dia zay tena sitraky ny fonao mihitsiny ampiasao ao fitaovana mahomby ao am-pialatananao na ny vava na ny maso na ny tanana na ny feo ara Jesosy dia tsy ho zaka ny fanaratsiny mandre izany araky ny tenin'ny apôstôly zay hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko ka dia misandrata feno ary ianao ary aza izahay mena voninahitra fa ny anaranao rery ihany amen re tompo ny tany manano itoera midina rery sora Jesosy dia misandrata feno ary ianao eto androany tonga eto zay rehetrarehetrarehetra Jesosy Kristy tompo hiaraka ame voninahitra ny anaranao ekena tompo fa tsy mba mahitaka amin'ny fanao ny anjely sy lolomasina zay fa hiaraka nangana ny tanany akavanana kosa zay Jesosy ka hiaraka hika ame voninahitra ny anaranao manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina Jehova tompony maro enike mivonahany tany rehetra amen dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana momba ady-piadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ny salamo fa 7:20 no hoentsika mame voninahitra an'Andriamanitra salamo fa 7:20 vitsy zay dia tonga dia vavaka avy hatranytsika dia anomboka amin'ny fotoana satria foy ny orantsika nefa be ny zavatra azo ifampisarana dao ary rahantsika manonona zany salamo fa 7:20 zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha Jehova manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy raha Jehova ny miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy alipandry ka homana ny ihany na azo avy amin'ny fahasahiranana izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory aza izy indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro tambiny ateraky ny kibo tahaka ny zana-tsipika ao an-tanany mahery ny zanaky ny fahatandrana sambatra zay mameno ny trano ny zana-tsipikany amin'ny reny tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady amen vavaka avy hatranytsika tonga ny fotoana Jesosy tena tsapana eny anatinay mihitsy hoe
mangeta ety ianao ty amonjy ny olonao be loatra anie zao fitarainana re zao Jesosy ao ny misaraba dia ao ihany koa Jesosy ny ory satria nindram-bola tany amin'ny banky tsy nahatafaverina ataony banky azalambo mihitsiny maro Jesosy ny voana voakanina rodi tsy voela raha Jesosy ilay zazakely tsy ampirotona maty Jesosy vokatry ny voakanina rendretrarehetra reny mahatonga anao midina mivantana mihitsy te eona amin'ny olonao ianao ampafantatra azy ireo ianao fa mpamonjy mora azo amin'ny andro fahorinany ianao Jesosy zay miantso ny anaranao mbola tsy nanampitsofony zany ianao fa zay angany tsy mahay miantso na ny fahotanay be loatra dia mahatonga anay mihitsy tsy mba mahita ny tavanao ka dia zany nampamaiky anao Jesosy androany iresaka aminay eto androany hamava azy mety ho fatorana anorotolo anay zay lalana ihany koa tokony izoranay soaleanay hatrany atokantrano Jesosy hatrany ivelany ray manontolo any maheno zao fandarana zao izy androany mety bloke ny tsenany mety misy olana ihany koa Jesosy ao anatin'ny tokantrano tsy hita mihitsy hoe inona ara ny vahaolana amin'izany fa teo ianao ny teny tao amin'ny salamo fa sasapona ho anay ny mifomaraina sy ny alipandry raha toy zay tsy manana anao dia sasapona fotsiny fa na dia matory ara ny fivelomanay zay nge zao Jesosy misy manana asy fa napatoriana ny fivelomana dia tonga eto androany hianatra soratra masina fa nanapatoriana raha aloha ny fivelomana dia marina ny teninao Jesosy fa hotahinao zany olona zany ary ho ataoko samihafa ho ianao ny manompo sy ny tsy manompo ko avy Jesosy tonga avy eto ianao araka ny habean'ny famindramponao zay Jesosy tsy mahay mideranao tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina ny an-danitra any fa tsotsotra ihany ny fahaizanay mideranao raha izy fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enike mivonahany tany rehetra amen mipetraka isika rehetra dia misaotratsika rehetra aloha na amin'ity fotoana androany somafanavozany ity na dia somary nisy fisarasalana kely ihany ary tamin'ny heriny satria moa matetika misy programme tonga eny dia tsy dia henonareo loatra tamin'io annonce na spot natao zany ny androany aloha satria mantsy raha vao misy fampianarana milatsaka hoe ho avy dada na misy fampianarana ana dia tsy maintsy zay no alefatsika dia rehefa nianona moa zany dia hoe tohizo ny tahaka ny mahazatra ny zoma dia vao maly alina zany vao nandefa publication hoe misy ny androany fa zao fotsiny efa resana amintsika hoe na ininina zany zavatra mitrangety dia misy foana ny zoma ariva zay zoma ariva zany amin'ny roa misy foana dia raha tsy hoe cas exceptionnel ihany zay vao tsy misy le zoma ariva satria be da be le afatra tonga to hoe nga misy ve le zoma ariva sa tsy misy foana le izy satria eo mahatonga ny olona lasa misalasala mantsy zany laindre mandeha iny fotsiny no ny fandaminana kely tamin'ny fifoazana hoe satria mavokatra amin'ny fifoazana dia ny fifoazana nandray ny zoma ariva zay iny zany raha tsy misy zany fiovana tampoka hoe misy vokatra fa ny amroa zany misy foana nandray mety ho dada aneo mety ho zokony eo mety ho mama aneo mety ho zandriny eo fa nizaniza tonga dia misy foana ny zoma fanavozana mazava fiasay tompoko iza zao mivoamaly vao nandre misy ny zoma fanavozana tsakany an-tanany tsisy kosa fefa nandrefa ela daholo fa nisy tamin'ny heriny efa nyteneniny hoe misy ny zoma dia androany zany dia efa mampilaza hoe misy foana ny zoma fanavozana manomboka amin'ny roa mety isy fotoana koa mety tsy ho zandra eny eo fa mety isy pasteur hafa mihitsy tonga eo ihany koa mampianatra dia ambara aminareo melo eny ny tamin'ny latsinay moa ny teny taminareo tokony nijoro vavolombelona ny androany ny amin'izay hoe kana azo ana tamin'ny zavatra rehetra ny tantaraiky fa apahany foana ny re nefa no ny fandaminana ny amin'ny androany dia hoe nareo zany be debe no mangetaheta ny hoe pasteur misy fantaniana tokony mivaliana mivantana amin'ny zoma ohatran'izao dia aloha hovaliana aloha zay fantaninareo rehetra zay mahakasika ny tontolo tato zao fa nisy nangonika ihany koa ny tato dia dadako moa zany naniry hoe rehefa miona mivantana amin'le olona ho ianareo dia ataovy tahaka ny conférence mihitsy dia anisan'ny tena tiany le hoe mamaly mivantana mihitsy le fantaniana mampangetaheta n'le olona satria nandray zany ohatrany hoe tonga eo le olona dia misy zavatra tiano etaeta nefany tsy mivaly izy rehefa avy eo dia malahelo izy mody hoe za tena nisy an'ity zavatra ty mihitsy toa nampangetaheta nefany tsy nazahoako valy le izy dia ny androany zany ezahana tontolony zay fotsiny amahana na amaliana ny fantanianareo
mahakasika an'izay efa hitantsika teo aloha mihitsy aloha na le ozina satria rehefa nataoko ny fizohina tao anatin'ilay fantaninareo de kaina le ozina efa hitantsika tany aloha ary mbola apetape mihitsy ny zavatra tsy voavaha tao anatiny mbola mipetraka ny fantaniana hoe ozina ve paster ny ohatran'izao ozina ve le zao ozina de nahita mihitsy zany hoe nampitaina aloha le zavatra fa misy zavatra tokony mbola amafisina tsara ao anatin'le fampianarana noho izany ny androany de fanamafisana an'le mahakasika an'le hitantsika efa tamin'ny ozina sy mahakasika an'le asan-devoly be deabe ny zaraina tany amintsika ireny atsangano ny tanana zay nitondra polycopy izy tonga teto lay photocopie hoe tsangano ny tanany ay de atsangano ny tanana le tsy nitondra le photocopie indray izy tonga eto hoe le tsy nitondra tsy manana le tsy nanana mihitsy ka atsangano ny tanana le tsy nanana ndray zay le lazaintsika hoe le olona tonga eto zany misy tonga aloha ny apahany voalohany amin'ny androany de amin'ny heriny ray nareo rehetrarehetra misy tsy hita eto de misy apahany tonga hafa ndray le amin'ny heriny de zao nefa ny olana misy miteny mantsy hoe paster le fampianarana dray lasa miveriny ny olana le olana ampianarana tamin'ny voalohany tsy nianatra izy de misy ny tapany faharoa de hotohizana le tapany faharoa de le tonga tamin'ny indray nefa aveo hoe zay tsy naheno an'le tapany voalohany tamin'izany paster de tsy izy dikany akory ny anohizana an'le tapany faharoa ohatra hoe meny tantara mitohizana re de le tantara faharoa enareo fa le voalohany hoe ina moa zany ny andohan'le tantara zany tamin'izany aloha e de misy tsy maharaka nininona mihitsy eo anatiny de eo fotsiny ny olana iza ndray ary alohan'ny anohizako iza ny tena mbola tsy nianatra mahakasika ny hoe ozina sy ny fanapahana ozina atsangano ambony mihitsy ny tanana zay tonga eto atavy ambony be mba hahafahana mijery an'le izy nge reo statistika atsika ampidino iza ny tsy tetondray tamin'le fampianarana mahakasika ny reto indray le asany devoly satana roahana rehetrarehetra atsangano iray ny tanana le anarana devoly atavy ambony jereko ay tena maro be le izy de lerantsika nefa ezana mba mirava loloha satria tsika ao anatin'ny lanonam-pahavaratra izy le fitenenana de ezana hofitinina ao anatin'izay adiny roa zany manomboka zao amin'ny roa sasany zao ka hatramin'izay zao ny ataotsika fitiniko aminareo ny tapany teo aloha tsy mampaninina aleo mamerimberina aleo masahana tsara ny lesona efa hita aloha fa raha me lesona vaovao tamin'ny iza zao ny eno laingany devoly tamin'ny talata tamin'le za tao mahakasika le anjikany ny tanany raha roa telo enareo zao na eno de nefa efatra nefa zao le laingany devoly nyresantsika tamin'ny talata efa blocage mahatonga amin'ny blocage amin'ny fiainan'ny olona de igny koa zao fa tafiditra ao anatin'le taratasy tokony soratantsika hoe mahatonga amin'ny blocage kory havana de ty zavatra anankiray ity de misy toana angonitsika anankiray am'izay re ndretraretreny hoe reto avy aiza re zany jesosy no anomboana an'ity tantara ty satria marobe ny olona eto raisinao fotsiny ary reto zavatra eto hoany zay tsy nandray de tsy azavaiko lavabe tsony de mamerina kelyntsika aitsika tsara za tsy ampanangatanana ntsony sy hoe avety izy may fa lasa lamy be fotoanantsika ny atao hoe fifoazana otsika de olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zay kosa efa hainy be sy maro zay dikan'izany zany ny atao hoe olona mifo de io tenin'Andriamanitra io mihitsy ny tena fiainany andavanandro zay tena mila atao tsy enjerimanitra mihitsy zay hoe ny atao hoe fifoazana de olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zay aloha ny anankiray ny fiangonantsika de fiangona mpifoazana zay le misy atsika zany hoe natao hoe fiangonam-pifoazana de hoe mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy io fiangonan'io ary misy définition faharoa koa zay efa mieny pasteur Alain Samuelson ny hoe ny atao hoe fifoazana koa de famerenana ny olona ho amin'ny tenin'Andriamanitra de miezaka mandrainao tenareo ho an'izay tsy nandray an'izay reo zany aloha famitinana nefa hita teo aloha ty fiangonana enonao amin'ny onjapeo ty manana inko natao hoe fotom-pampianarana manana mety hoe mampiavaka azy tsy midika akory zany ny eto ihany ny tsara indrindra tsy zay le tiano lazainy fa mba fitipitiniko fotsiny aminareo ihany no anisany satria misy miteny hoe inona moa zany ny tena mampiavaka amin'le FPVM amin'ny fiangonana sasany tsy elaovy ny kambana ihany raha nitovy misy kosa ny avany matoy izy natao hoe nisaraka tamin'le navany Jesosy amin'le fiangonana anankiray le avana resahana tsy midika hoe tsika ny tena tsara indrindra fa hoe nizarazaraina samihafa ny fameza-pa soavana de aleo mihitsy apetraka mazava zay hoe tsy tsika ny tsara indrindra re olona amin'ny fiangonana tsy tsika koa ny tena maindrindra fa hoe mba misy kosa ny avany amin'ny fiangonana rehetra tsy marina ny filazana hoe rehefa tsy FPVM de very ny olona
sao misy ampianatra an'izany tsika tsy marina kosa zany misy olona ngeny fiangonana rahavavy tena mivavaka dia tsy marina koa ny fitenenana hoe tsy fifoazana ny fiangonana sasany fa tsika rery ny fifoazana ny ateo fifoazana dia tsy le anarana FPVM fa le misy olona mety any amin'ny FJKM izy any amin'ny FLM mety any amin'ny Jesosy mamonjy fizy tena mitandrina ny tenin'Andriamanitra tena miaina araky ny tenin'Andriamanitra dia inona zany anaran'izay olo zay fifoazana mazava aminareo am'izay na teo fifoazana mazava aminareo ve na teo fifoazana zany hoe raha vao olona miaina amin'ny tenin'Andriamanitra pratiquant ozy izy ny tenin'ny vazaha zay manaraka an'izay koa tsy etsatsiatra daholo reto ny ateo finoana dia tsy le anaram-piangonana tsy le anaram-piangonana hoe finoana ina moa le filazazy hoe tany mafy ny finoanao dia misy miteny ohatra hoe za zao protestanta hoe taniko mafy le maha-protestanta anahy tsy zay koa le atao hoe finoana fa le finoana dia hoe finoanan' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana ka tsy le anaram-piangonana zany no tanana mafy fa lay finoana an Jesosy atsangano ny tanana raha misy tsy mahazo an'izay tonga dia resaka inona moa filazan'izany zany ohatry ny manao miresaka tsika dia mananganareo hoe tsy mazava amiko pastera fa hazavao amiko ohatran'izao dia hazavaiko aminareo arak'izany mihitsy miezaka foana rehefa manazava tsy ilaza terme teolozika sarotra be sarotakarina fa tena hoe le takatry ny be sy ny maro amin'le andraisany anazy noho izany ny atao hoe olona anankiray ao anatin'ny fifoazana dia mivelona amin'le tenin'Andriamanitra nanina moa nisy ny protestanta satria tsika fiangonana protestanta vaovao fiangonana ny atao hoe fiangonana dia tsy milaza hoe kristianina foana fa ny fiangonana dia fiombonany olona maromaro misy olona zao mety mijery skoursa soavaly dia efa maninona izay miangona izy misy olona koa zay mety manao adina koa dia maninona koa izay miangona izy ny atao hoe miangona zany dia fiangonana tsy milaza avy hatrany zany hoe kristianina musulman koa mba miangona koa izy ny atao hoe protestanta dia hoe nisy zavatra teo aloha notoeriny zay tsy nekeny satria tsy mitovy amin'le fotom-pampianarana satria le teo aloha nisy moa ny église universelle ny atao hoe universelle dia hoe katolika ny atao hoe katolika dia hoe inona moa zany universelle zany manerana ny tany zay mihitsy ny dikany hoe katolika manerana ny tany dia nisy zavatra tsy nitovizana fomba fijery teo aloha zay maromaro izy ireo tsy ho tanysaiko satria mandeha mivatana amin'ny onjam-peotsika dia ino no nitoerina hoe tsy mety aminay zany satria za mahitsy zay ato anatin'ny baiboly fa ty tsy tokony zany ty tsy tokony zao ty tiako tokony zao dia nisy fanoherana atao dia ninga avy eo natao hoe protestanta amin'ny endriny tsotsotra proteste nisy fanoherana tao anatin'izany dia niforona amin'ny protestanta atsika zany zao ao anatin'ilay sokajilay protestanta zany misy fotom-pampianarana zany teo aloha zay tsy mitovy tamin'ny fomba fijerintsika araky ny fandiniana ny soratra masina dia tsika zany zao natao hoe vaovao ao anatiny satria misy zavatra zany zay hitantsika koa hoe tsy nitovizana ka reto no mampiavaka raisinoty kely ihany ny FPVM manokana tsy hoe reto akoriny hoe mahavontsy fa hoe reto kosa no anisany maizy azy ny FPVM manokana mba ho resahana satria misy manontany an'izany nareo any an-trano misy reto tsy araky ny filarany fa reto aloha dia sady fitinika fa tsy azavaiko lavabe tsony ny mampiavaka antsika dia ny hoe Jesosy Kristy dia inotsika fa miteny mivantana mihitsy amintsika amin'ny alalan'ny pasteur Dada Randrenatoandro ary amin'ny alalanao io raha mahay miresaka amin'ny Jesosy ianao tahaka le natorin'ny Dada hoe midira ao amin'ny efitrano mangingina le natoriny tamin'ny herinandro sy tamin'ny herin'ny androany moa iny dia miditra ao an-trano dia miresaka amin'ny Jesosy ianao zao avy ny ataonao tsika zany mino fa afaka miresaka mivatana amintsika Jesosy ary miresaka amin'ny alalan'ny pasteur Ray aman-dreny Dada Randrenatoandro dia mampita amintsika ny hafatra zay aloha zany zay io zany tena tsisy discussion izy io tsisy adihevitra raha vao milatsaka zany ny teny avany amin'ny Jesosy na mpitondrainy Ray aman-dreny hoe tion'le torodalana omena dia tsisy tsony hoe andehanao FSL na ny rehetrarehetra hoe mety ve zany teny Jesosy sa tsy mety tsisy adihevitra fa tonga dia arahany zay dia zay koa mila ianarantsika raha vao Jesosy no miteny hoe tia no ataonao dia rehefa Jesosy no miteny dia tsy tokony misy adihevitra ao anatin'izay atreo mazava zay zay aloha ny anisany mampiavaka zany ny indro kely mpandrafitra fotsiny eo amin'le Jesosy miteny amintsika tsika manontany ny hevitra Jesosy nefa ny tena marina efa manana ny hevitra tsika vao manontany eny Jesosy zany mahavoantsika
misy zavatra efa masaka ao anatin'ny loha dia zay tahaka ny resako taminao hoe rehefa hivarotra any Manoro aza dia efa azoko tao daholo ny skobido sy ny radio rehetrarehetra vao andeha baiboly andeha mba mody anontaniana hoe Jesosy mety aminy ve ty sa tsy mety aminy ve ty zavatra ty Jesosy eo mety aminao ve ny andana koa ny an-tsaiko hoe miteny na mety koa na tsy mety efa rehefa pré daholo entana rehetrarehetra nakateny dia voaozona antao hoe voaozona dia mody izy ao amantsy mivadiko tamin'izay hoe voaozona hoy ny ary vao tsy mamelona re mianakavy fa andeha zaho any Manoro nefa ny tena marina azoko tsara ny teny le teny tamin'izay hoe na satria zany teny tamin'ny fiangonana tamin'izany za mba andeha hitady vola ndray aloha fa eo kely nareo fa za firy taona teto tsy nitady zay mihitsy le terme nyteneniko tamin'izay lasa tany banque 5 millions de francs efa niresahako taminareo zany 10 millions vola noentina tany 5 millions latsaka noentiko miverina nody niala avy Manoro namidy hatramin'ny pataloha sy ny akanjo ray manontolo tany Manoro tany dia niresahako taminareo hoe na za ratratra an'izany hoe misy zavatra efa masahako tato an-dohako efa ho ataoko fa manontany an Jesosy ihany fa matahotra hoe Jesosy eo ianao marina ve mamela amin'io fa io zany le sainao efa manao hoe efa io aloha le masaka ao an-doha dia tsy zay le Jesosy antanina raha misy zavatra efa masaka ao an-dohanao dia aza manontany tso satria lizy rehefa masaka tao an-dohanao tahaka an'le tanora rehefa miaraka amin'le tovolahy na le tovovavy dia mbola andeha indray izy antany an Jesosy inona Jesosy ny hevitra dia Jesosy miteny tsy mety aminao io ka tiako be ane io daty zay sy ny mifanambina be mihitsy zay sy zao dia foronio daholo le zavatra maninona tsy isarahany nefa izy ao antaninona hony ny hevitra Jesosy ka rehefa antany ny hevitra Jesosy dia alao mihitsy aloha le heverinao fa mety zay ny atao hoe manontany ny hevitra Jesosy fa ny atao hoe manontany dia hoe Jesosy zay sitraponao eto no ho ataoko Jesosy tamin'izy nomboana dia nanao mihitsy hoe raha eo esory amiko ty kapoaka ty fa za aloha raha nisitrako aloha dia zao hoe mba halany ty satria marary loatra fa mifarany nefa aoka tsy nisitrapoko ny atao fa nisitraka ao mamela n'Andriamanitra hiasa ny dikan'izany mazava amintsika lohatra eo ka rehefa mitondra mbavaka tsika dia aza miziriziry amin'le zavatra efa netreretina aloha fa tena velao mihitsy Jesosy hiasa fa raha vao ianao nitan Jesosy efa manana ny hevitrao dia na so izy tsy teny aminao mihitsy na izy ilaza tahaka an'le fanao an-dada hoe mandehana ary dia nitovy tamin'le laingany devoly tamin'ny atalata andao hijery an'izay vetivetika aloha tsika nomery fa averiko eto satria be dia be nareo tsy naheno an'izay le tamin'ny atalata tia anisany mabloke ny fiainan'ny olona satria izay le resakitsika moa zany hoe inona ihany koa dia tsy ho alavaiko be tahaka le tamin'ny laingany devoly satria manjary lasalasa be ny fotoanantsika nomery 22 mba zarazarao any amin'ny havantsika ty nomery 22 ty tsy maninona mamerina fandrony la efa naheno an'le izy nomery 22 ohatran'izao le hoe Jesosy manontany an Jesosy nefany efa manana n'lay heveriny fa mety toy an'le tanora ihany le anontany vady amin'i Jesosy anontany asa amin'i Jesosy ity resaka ity ndao ary vakitsika 22 manomboka eo 22 dia 18 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ataontsika malakilaky kely fa niorantsika miazakazaka be amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao miara-mamakitsika isa 2 fanamaly Balama ka nanao tamin'ny mpanompo Balaka hoe na dia omeny Balaka volafotsy sy volamena eran'ny tranony azy ao dia tsy mahazo manohatra ny tenin'i Jehovah Andriamanitra ao na andatsaka na mpihoatra nefa na dia zany azy mitoera ty ihany koa ianareo anio alina mba ho fantatro izay mbola holazain'i Jehovah amiko dia raha mamaky nareo aloha efa nandrara Andriamanitra hoe aza makany ianao manozina zanak'Israely fa rehefa nitambatambaziny Balaka vola be tena ataontsika hoe manototra mihitsy eo Balama dia efa manomboka miazo azy eo izy ianareo amin'izay le somary mianahana dia izy hoe mijanona ihany tiana ianareo aloha fa andeha ho antaniko ihany aloha Andriamanitra andreo mba miova hevitra tamiko angambany izy so dia izay le eritreritra zany tamin'io dia lasa i Balama nanontany an Jehovah Andriamanitra dia ohatra tsika le efa manana eritreretina ihany ao an-tsaina fa mbola manontany dia inona le zavatra misy amin'ny anaran'i Jesosy andin'ny 20 vakio kely fatra manjavona masoko indray miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny alina dia nakao amin'ny Balama Andriamanitra mandehana manina ozy izy mandehana ihany hainao ny tikele ihany izy tsy ny teny hoe mandehana
raha kanao ary ny andehanandreo satria efa tsinjon'Andriamanitra le toe-pony Balama. Ianao zany raha vao manana toe-po manomboka tady sy akato dia hozy Andriamanitra arahako fotsiny ary ianao raha zay mety aminao. Arahako fotsiny ianao. Mila ianarantsika izany. Ianao zany le toe-po tsy makato zany dia hoe misy zavatra efa fantatra ao fa tokony ataonao fa ianao mametraka foana sankana. Ka zany mananjanaka za zao raha anao mpiandry ataoko ahoana ny asako ataoko dia lasa misy fisalasalana be ao aminao ao. Dia za tahaka na hivarotra tany manoro efa hitan'Andriamanitra zao mihitsy efa pré andeha hoany. Ka ina mety ho teny hoe efa za efa pré fa mba nanontany ihany izay tsy tokony ianaranareo zany fa tsy miendrika. Tsy manina asiko mafy moa ny tenako mangana ao anatiny. Dia andao tohizantsika inge amin'ny anaran'i Jesosy le izy sady digandiganina ihany dia ina le taizantsika teo. Ary noho ny alina dia nakao amin'ny Balama Andriamanitra ka nanao taminy hoe raha kanao no ahatongavan'ireo olon'ireo dia miaingaka mandehana ihany miaraka aminy kanefa ny teny zay lazaiko aminao ihany no holazainao. Nanafatra Andriamanitra zao kosa raha andeha ihany ianao na dia amelanao ihany andeha fa zao zay afatra nataoko taminao zay ihany. Aza manao mihoatra an'izay ianao. Dia andao tohizantsika le manteraka blokazy 1:20 dia ny fomaraina koa Balama ka nanisy laseliny boriky dia nandeha niaraka tamin'ireo andriana Moaba. Naninona zany izy? Nandeha izy sa tsy nandeha? Nandeha ihany izy. Fa keo ambadika ao loloha fandraran'Andriamanitra izy aza mandeha fa nandeha ihany izy. Anjaranareo manao devoir an'izay. 2:20 ary naninona ozy izy? Anrehatra tamin'ny ny fahatezerin'Andriamanitra. Raha vao misy mahatonga ny blokazy koa amin'ny fiainan'ny olona dia misy zavatra anirahan'Andriamanitra azy na misy ampanaovin'Andriamanitra azy ka tsy ataony dia mampatezitra an'Andriamanitra io zavatra io. Mampalahelo an'Andriamanitra ry havana malala ny fanirahana misy zavatra baiko na torohevitra omeny anao nefa tsy arahanao. Dia tezitra tamin'ny ary ny fon'Andriamanitra. Dia andao tohizantsika rehefa tezitra Andriamanitra aminaran'i Jesosy 2:20 anrehatra tamin'ny fahatezerin'Andriamanitra ka dia nijanona teo an-dalana ilay anjelin'i Jehovah mpisaka anazy ary Balama nitangina borika ary ny hitany dia zao io tantara io fa fantatarainy io tamin'ny fandarana laingany devoly fa eto moa zany izy somary very kely. Rehefa nandeha izy dia nandeha le borika dia nisy anjelin'ny sakana teo alohany. Normal satria olombelona no fomandraha Balama dia tsy nahita maso an'io anjely io fa le borika nahitan'io. Aza dino fa misy taona ny biby misy fahamarinana ihany amin'ny lafindray le hoe mahita volana alohan'ny biby. Misy moa amin'ny teny hoe abiba hony papiskidy be hony zany abiba zany mpanandro be. Io tsy problème amiko na biby io na biby io na inona fa eto aloha zao biby le nahita volana aloha satria le biby no nahita an'ilay anjely. Aza dino fa misy reny biby reny misy chance mihoatra noho ny olona. Misy zao misy olona zao marary asthmatique tany andafy. Dia toa raha misy mpiandro afaka miasa aminy satria sao dia misy mpiandro vetivetika dia raisina le marary. Raha vao misy marary mba raisy kely vetivetika eo raha misy mpiandry. Za mihino fa misy mpiandry dia ameo rahan'i Jesosy izy ampisotroy ranon'i Jesosy izy zaka amin'ny fanaratsy nge le fampianarany. Ameo rahan'i Jesosy amasino vetivetika dia ameo rano izy. Ameo rano azafady indrindra fa misy tsy salama moa zany ato am-piangonana. Ameo rahan'i Jesosy izy dia apatsovy makaina kely eo fotsiny io fa sitrany eo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika misy angaredina be mantsy rehefa avy eo. Zay dia ny ambony findra kely makaty le ambony aloha le mpiandry asao na somary hoentina kely resy dia ny ambony makaty dia tohizantsika aloha ty satria ny fotoanantsika mandeha ihany. Ndao ary toy kely ihany tsika dia afaka kisaka kely makerizy aloha dia avy eo izy ho raisina azo esana izy rehefa avy eo anatina asa ihany zany. Dia inona zavatra nisy ao aloha dia fantoka antsika dia avy eo raisina ihany eo. Dia lay anjely rehefa nijanona teo aloha dia lay biby nahita azy. Ary rehefa hita an'ilay biby eo dia nanomboka naninona le biby nivily. Jereo tsara aloha le tenin'Andriamanitra ao amin'ilay antsika eo ao amin'ny 2:20. 2:20 miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hita amin'ny boriky nijanona teo an-dalana ilay anjelin'i Jehovah sady ny tanany sabany voatsoka teny an-tanany. Dia naninona ozy izy? Naninona hono le boriky? Hitanao dia nanazavitsika tamin'ny talata hoe ny atao hoe mivily lalana dia hoe misy zavatra tamin'ny fiainanao neverinao hoe ty le tiako atongavana nefa rehefa tena natao le izy dia ohatra ny vily tsy tany amin'le netretanao anazy. Ny dikany hoe mivily zany dia hoe
tsy araka le programa ny everanao anazy a noho ny zavatra miseho rehefa nataonao tokoa le aferana tao na rehefa tena nizoranao tokoa le lalana tsy araka satria misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra ao misy anjelin'Andriamanitra manakana le zavatra ataonao zany satria tsy sitrapon'Andriamanitra le izy de sakanany ianao de toy izy nge aloha e toy izy foana ihany satria de maikamaika ihany tsika aminaran'i Jesosy andininy fa 7 ary le anjelin'i Jehova nijanona teo an-kandeponana ina zavatra nisy rehefa nivily lay briky sady mampianatra ny tanora ihany zany le mitady vady le indrindra ihany koa le hoe mitady asa raha vao manomboka misy zavatra mivily ao anatin'ny zavatra ataonao de petra tsara aloha misaintsaina maninona tsara hoe misaintsaina aza misisika manohy aloha fa mipetra inona ny antony tonga ny zavatra io tsy araka le neverana azy ny tompo satria le lala mibalama raha tokony ahitsina akany aminareo a lasa mivilina ty amin'ny akavia de zao ny zava-nisy somary niditra tamina akadeponana somary miletika kely zany le lalana de teo ndray le anjely no nijanona mpanakana ary rehefa nijanona teo ndray le anjely a de inona ny zavatra nataon'le briky somary niala n'lay anjely satria natahotra de rehefa niala izy a de nahazo ny talu misy sisiny iny zany de nahazo tamin'ny talu lay briky balamy tsy mahita ninina fa izy mitangina fotsiny fa maninona ary ty briky ty novilina andeha nakany de tonga de voakasika ny tongotry balama tamin'le sisina talu zany ny ao anatin'io tantara io zany te ilaza zany hoe raha misy olona anankiray efa raran'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony a de manomboka mivily tsy any misy tsony le zavatra ataony manomboka misy fahampitehana sy faharavana fa rehefa mbola manohy ihany le olona de tsy le zavatra ataony tsony ndray no mivily fa manomboka kasihan'Andriamanitra amin'izay fahasalamana averiko aminao ihany amin'ny voalohany a mety le tsenanao aloha mety le fiaranao a mety le zavatra ataonao aloha ny kitihan'Andriamanitra mety tsy mandeha le izy me mivily tsy amin'le lalana anaovana anazy de raha mbola misisika tsika sy anao manohy de manomboka misy fiatraikany satria teto a de ny tongotry balama ny voakasika manomboka nahazo amin'ny balama amin'izay le zavatra efa fanairana zany ry havana malala ao amin'ny tompo a reny hoe maninona pastera ny tongotry nisy ny voto na ninona pastera ny zany na ninona ny loha na ninona efa kasika Andriamanitra reny ohatra hoe mery milalao Facebook loatra ianao de misy taona lany ho azy tamika ny crédit maty tamika le telefônina kitihan Jesosy aloha le telefônina de ianao mitady vahaolana ihany amahana de hoe tingamba mety na de soloinao indray le izy l'écran ohatra vavaky le écran sisika ihany mbola nanohy ihany ianao amin'ny fotoana anohizanao anomboka arary amin'izay io masonao soloanao io efa tsy le telefônina tsony no kisihan'Andriamanitra fa efa ianao manomboka kitihana mazava aminareo hoe zany fanazavany zany fa mbola manohy ihany eto balama zao le zavatra nisy tonga de mazava be zany fanazavany zany andininy fa 9 ary mbola nandroso ilay anjelin'i Jehova ka nijanona teny amin'ny fitoerana ety izay tsy misy ivilalana iviliana na ao amin'ny akavia na ao amin'ny akavanana rehefa mbola misisika ihany balama de tonga de ao amin'ny lalana tsisy andehanana tsony ny joro ny anjely inona indray ho ny hevitra zany ozy izy tsika ny hevitra zany a io asa ataontsika sianao io fiainantsika io raha mbola manohy amin'le tsy lalan'Andriamanitra de manomboka tery amin'izay io lalana io manomboka tsy mandeha pastera tena efa nitrosa tany amin'ny anina ny hafa ohatrany tsy nety ihany ohatra metery ho a le lalako e ohatrany tsy nety le zavatra ataoko ohatra ny voamay metery fa maninona ihany ary izy ty mety natsony Jesosy ho dekôny ianao natsony Jesosy ho mpiandry ianao mety efa natsony Jesosy ianao hoe tino atao na misy nandrarany ianao hoe aza miaraka amin'io fa vadin'olona ho a io aza manao an'io fa zao de nisisika ihany zasy ianao nisy fotoana tsaroko pasteur dadarandrenatoandro teo amin'ny altara teo ny tenanao hoe raha mety ho aza mitrosatrosany amin'ny banky zany anareo teny an'izany izy sa tsy niteny an'izany tena nlaza misy kalanoro ane reny ary za efa mivanginy tompo an'izany nananatra hoe reo olona tsisy mampindrapindram-bola fotsiny anareo zany fa tombony ho azy ny tediaviny amin'io tomoko tapany andoherany io fa tsika no ny famaizana de misisika ihany makany normal vao azonao le vola misy marary tamiko ao aminareo ary ny tena loza amin'io mandeha ny 2 millions try ny nety ihany ohatra ny tavaveriko ihany a de isisika indray nao mimindrana sainka fa miakatra ambonimbony amin'izay ny daonna ho ny fitenenana tsy tavaverinao tsony io ataony giazany amin'izay mifanananao ray manontolo manomboka eo ary ianao amin'izay no azainy aorinan'izay de zay le hoe manomboka maninona le lalana tery le lalana raha vao manomboka tery zany ny lalanao hoe tena manomboka tery andao mipetraka tsara aloha mandinika ihany
Balama tsy tia lalana zany fa natao an-tsaina hoe tsy aiza mbola hitsanga fa so mba mety ihany Andriamanitra aloha mba mety ahazo vola ihany tiranga ty moa ohatrohatry ny hoe sady pisy kidikidy zany ihany izy no mpanandronandro zany ihany ty Balama ty araka ny tantarany be de be moa ny lovatsofina mahakasika anazy sy ny tantarany zay zany mahatonga ny teolojia tokony tsy hiteny hoe zao mihitsy le tantarany satria misy zavatra tsy azo tena teneny hoe zay tokoa fa samy manana ny fandiniany dao tohizantsika ihany koa teolojianina moa azafady teolojianina dao tohizantsika ny 720 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny boriky nahita ilay anjelin'i Jehova de nandry teo ambanin'ny Balama ary nyrehatra ny fahatezeran'ny Balama ka nikapoka amin'ny boriky tamin'ny teny hitanao rehefa nanomboka nandeha le boriky mbola afaka tamin'le vy lalana tarimy boriky go boriky pa verina hoa de miverina tamin'ny lalana iny le boriky efa tsy manatsiny eo nanohy ihany de niditra tao anaty kadeponana de tsy nahita lalana de nisisika tezitra indray Balama matsiravina mihitsy ty boriky pa verina hoa boriky tsy azoko mihitsy ny ty ataony ty boriky ty de satria voakapoka izy de tsy maintsy verina ihany fa ny hafarany tao amin'ny lalana tena tsisy andehanana tsony hoe amin'ny akaviana o amin'ny akavanana de inona nataony amin'izay tokony amin'izay izy na mety hoe superagolety ny tobilanao de nahita anjely de izy le superagolety de mitokona tsy mety velona tsony amin'izay le fiara de ilaza amin'izay pasteur ny tomobilanao ao tokotany eo fa nitokony efa herintaona tsy mety velona tsony azonao ve zany manomboka mitokona amin'izay le fiara satria le fiara le boriky fitengenanao fandehananao le tsena koa fa nanomboka nitokona amin'izay aho tsy nandeha tsony amin'izay le tsena de ohatra ny tira lasy ranabavy nitokona amin'izay ary le boriky tonga de nandry izy dikan'izany nitokony zany hoe za tsy handeha tsony na ho kapohanao hoe taona nataonao inona za tsy handeha tsony misy karazana asa-pivelomana na fianarana na zavatra andehananao efa tena bloqué total io koa de tafiditra ao anatin'le ozina tsika miresaka ozina fa nitapahana efa nitapahana ny ozina fa manino zay bloqué pasteur antony faharoa bloqué ny olona koa zany manao zavatra tsy ampanaovina azy tahaka ny Jona ny rahana ho any teneny mafy ny rahana ho any de nakany de taizany hafarany tao ambavany tsy liona fa tao anatin'ny troziny tanao troziny zany endrika blocage zany troziny zany raha tsy nanaiky Jona iverina amin'Andriamanitra tsy nalohan'ny trozina tao izy misy fiainan'ny olona zao lanin'ny trozina be zany mihitsy lanin'ny trozina ka eto tsara mampafantarantsika hoe andreo ary mino fa misy olona matoa zany tenenandreo misy olona tratran'izany any misy olona tratrany io hoe maninona pasteur mitokona amin'izay raha miteny Madagasikara ho atsika za tena mahita amin'ny fanahy fa mitokony ty Madagasikara ty tena mitonizana izy ikapoka hoe zaho ane any amin'ny banque mondiale ary amin'ny pa fa mitokony eo io ny antony misy lalana zay tsy heverin'ny malagasy andehanana zay tsy sitrapon'Andriamanitra mazava aminareo ve zany de nizany izy mitondreo na ataontsika afarana makaty mihitsy ara le trompe le avany avelany iny de na izy aragaga manina mihitsy ary ty Madagasikara ty tsy mety mandroso satria misy zavatra ataon'le malagasy tsy mifanaraka amin'ny sitrapo mitokona nge Madagasikara zao tena mitokona mihitsy arabaky teny sitra manao daholo zay manao rehetrarehetra de zao ny tanjony teo ty amin'izay le hoe inona le vahaolana tao jerentsika le vahaolana fa tsy falitanisa olona andiny fa 20 ohatran'ny titsika malagasy ty andiny fa 20 ty amin'ny anaran'i Jesosy hoe de nisokafany Jehova ny vava amin'ny boriky ka ho ny boriky tamin'ny Balama aonao tsy izy ny boriky ohatran'iza moa feon'ny boriky zany za moa tsy mahay feona boriky aonao feona boriky saiko zany ohatrany mba ateny za izy moa nefa nahita boriky nareo za aloha tsy mahita boriky za tamin'ny mbola kely zay ny bebe anay foana le boriky laha ty fa tsy haiko mihitsy ohatran'izy ary le boriky mariny zany tsy haiko azy evitely le boriky fa ny amba fantatra zao de le ohatra zany apondra zao mifantatro mety apondra zay zany angambany mba saininareo atsaina nge zany taingina boriky ianao de mitodika any aminao amin'izay boriky de jereo amin'izay le andiny marina mihitsy hoe teny pasteur Miora hoe ao amin'ny baiboly eo misy dessin animé misy horera misy fa ty zao dessin animé ty tantaraina aminareo ty rakizy ray andro rakizy misy dessin animé zao le zavatra misy de nitsokafany Jehova ny vava amin'ny boriky ka hoy ny boriky tamin'ny Balama hoe minona moa zao nataoko anao zao de maninona ozy izy no de nikapohanao intelo azaho
Inona moa zany atao? Io nge misy an'izany fa tsy za mamorona e. Misy an'izany ve nenareo amin'ny baiboly sa tsy misy e? Inona hono io miteny io? Ha, rendrikeko. Briky miteny ao anatin'ny baiboly. Lokony eo le atao am-piangonana Andriamanitra mandeha toriko an'izany misy an'izany fe ao anaty nanamarina io briky miteny io. Io briky miteny io. Briky apondro zany. Inona moa zany nataoko anao dia nikapohanao intelo aho zao. Zavatra nisy dia tohizo nge andao tohizana. Mianara-Jesosy 7:20. Dia hoy Balama tamin'ny briky hoe satria naninona hony? Dia ahoana tohizo mafy? Neka ny sabatra dia tanako dia matoko mihitsy ianao ankehitriny. 30 aroa briky. Jerevinao niteny le briky dia namaliko Balama. Inao namasovazy mihitsy ianao ka raha ny sabatra matoko mihitsy ianao. Dia mbola nitraka indray briky niteny taminy. Dia ahoana indray izy le teny le briky aloha mihitsy nareo mihitsy ny amaly azy. Nareo moa zany ataovatra le fitenina briky mihitsy e. Ahoana tsara le fitenina briky aloha zareo me fotsiny ange. Tsy brikinao va dia ahoana hozy izy? Ataovy mafy e, tsy haingo tsara e. Telazy izy raha lasana nabavy tsy efa hatramin'izay ve nefa niaraka taminao? Efa fanaoko ve zao? Mety misy tomobile fitondra anao hatramin'izay tsy nanao an'izany. Fa tonga amin'izay ny antso dia nanomboka nanao an'izany izy. Mety misy tsena noentinao hatramin'izay ohatra ny ety ihany. Fa zao izy manomboka tsy etsony amin'izay. Misy afera nataonao ohatra ny ety ihany. Dia hozy izy le zavatra zany hoe moa ve tsy efa niaraka foana tsika ohatra ny ety ihany keny nataonao niaraka tamiko e. Fa ankehitriny tsy fidiny ho ahy io e. Fa misy zavatra mampanaiky. Dia zaho mba hanontany anareo fa eto moa mivatana fa tamin'ny radio tena te resaka mivatana aminareo PM na any tokantrano zany. Mba ahoana re olona raha anareo zao moa mahita briky miteny e. Na mahita omby manao ianao. Manao. Ndao zany ilay fisaretsainy e. Manontany anareo tena hoe misy le fiteny vazaha franchement raha anareo re mahita omby miteny dia inona ny ataonareo e? Ataovy mafy maninona? Tsoka. Mety misy koa angamba mety tonga dia tapaka lalandra. Andriamanitra miteny naneko mane kakao fazamtsa io kakao dia miteny eo. Tena tapaka lalandra. Azonareo tsara ve zany resaka zany e? Ozy izy nareo mitsoka. Fa naninona ary Balama teto tsy nitsoka? Inona tsy nampitsoka? Tsy le anjeliny teny zao fa izy le briky. Tsotra ihany ny antony. Satria neti-pahatezerana loatra Balama. Lesona roa nitsoahana amin'io resaka le teo amin'io ombony eo. Inona moa za briky miteny io? Raha mbola misisika amin'ny adalantsika isika dia ozy le fitenenana hoe ahita ny tsy fahita. Tsy mbola fahita tompoko ny briky miteny. Fa teto nampitenen'Andriamanitra ny briky. Amin'ny fiainana andavanandro tompoko mety tsy briky ny ao aminao. Fa ozy ianao hoe ela ny ainako fa mbola tsy nahita oatra anty hatramin'izay ny ainako. Raha vao ianao no mahita ny tsy fahita mare ny tsy fare misy anatr'Andriamanitra fa tena fa akaiky kely aho. Efa Andriamanitra efa tena milaza ny zavatra aminao hoe mbola tsy nahita oatra an'izao hatramin'izay ny ainako. Inony ty? Efa fazifazy final zany io mahita ny tsy fahita io. Mazava amintsika ve zany e? Efa fazifazy final ane zao hoe ray manolana ny zanany e, fifamonoana. Efa fazifazy final ane zao iainantsika zao e. Mbola zavatra tsy renao hatramin'ny sofinao mihitsy ny zavatra horentsika, ho hita amin'ny masontsika. Raha vao zay ny tonga efa fazifazy final io. Ka raha amin'ny fiainantsika zao tsika miteny zao no milaza ny hoe pastera zay ao an-trano efa mahita ny tsy fahita mihitsy. Taiza zay nahandro bozaka hatramin'izay ny ainana raha sy tamin'ity taona ity efa misy zavatra efa tsy norme zay. Mazava amintsika ve zany? Raha misy zavatra tena tsy nieritreretinao mihitsy miseho. Fa inona zavatra misy? Ny olona rehefa hoeti-pahatezerana dia tsy azony an-tsaina intsony hoe tokony zavatra ampisaina ane ty zavatra misy ty e. Inona zao ny fahavoazan'ny malagasy? Hoeti-pahatezerana dia tsy mahalala intsony hoe zao zavatra jiro tapaka lavo zao, zao zavatra mitranga zao nge, zao orana tsy nilatsaka zao ane rahalahy e. Fotoana ray tokony hibebahana ane zao e. Tsy tokony fotoana hifanomezan-tsiny intsony zao e. Hoe ianona mahatonga an'io na ianona fotoana efa hoe mahita ny tsy fahita. Taiza nahita anao jiro tapaka manomboka ny anay ho manomboka amin'ny 10 alina ka hatramin'ny 2 maraina amin'ny 4 maraina. Zany nge efa tsy fahita zany e. Maizina parain'ny andro teto Madagasikara.
taiza ianao mbola ny tena tsaka hatramintsika amin'ny tezao raha 4 vaovao be matsaka rano mahitsy zay ny akady kely gaga ianao ohatra matsaka reny fa mba mitona rano mba ampianarin'ny tompo mabokibokina koa ngamba matsaka rano tena nisy nge zany amintsika amin'ny teny zao hoe taiza ianao nahita hoe varina ambolena maina tankina masonay nahita an'izany eny ambanivohitra nambolena vary tamin'ny desambra tena nampalahelo nahita an'izany hoe tankina tsisy ninina no maty fotsiny tamin'ity janvier ty indray vao nanomboka mamerina mamboly ny olona zany rehetrarehetra zany a efa ozy Andriamanitra mbola tsy bebaka ve nareo hoe mbola taiza hatramin'izay niaina koa raha tsy tamin'iny taona 2024 iny nahita an'izany hoe mandevona omby velona mandevona omby velona teny amin'ny faritra Tsekitosy izy iny sa izy le nahita an'ilay documentaire teto fa nisy teto Madagasikara zany mandevona omby velona tonga de alaina de lavana lavaka de alatsaka ao le omby tonga de atao sorona ao anatiny ao tamin'ity ianao vao nahita an'izao karazana mpaminany isan-karazakaraza miseho zao daholy misy milaza ho Andriamanitra mihitsy raha nisy vidéo projecteur fa misy moa fa télécommande mbola adino any amin'le nanolotra azy fa nasehoko anareo zany hoe misy efa tonga any zany hono le Jesosy de rehefa tonga le Jesosy de velarina ny tapimelamena de mandeha le Jesosy de miondrika daholo hoe miarabanao manaja anao Jesosy io de miondrika daholo ny olona de babeny izy io mivoaka eto Madagasikara re zany fa tsy any andafy misy an'izany mba tiako aseho anareo zany tongava foana fa hoentiko daholo ny documentaire fa tena mivanaky ianao hoe masina 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 de le masina ataontsika ty fa le anaran'le olona ny ao anatin'le izy masina de tompony vanaky ianao hoe rendre mbola tsy nahita an'izany hatramin'izay niainako misy zavatra zany ho hitanao mbola santiolana zany fa aoriana kely eo tena zay mihitsy ny resaka Armageddon sy ny farany misy zavatra tena mbola tsy renao sy hita amin'ny masonao préparen'Andriamanitra zany tsika hoe raha mbola manota ny zanak'olombelona de ahitany tsy fahitany izy zavatra mbola tsy nisy teto an-taniko io zany hoe tanàna ray manontolo tonga de may daholy may tonga de may sisy nanombinana fiangonana anankiray sisa le tao sa trano anankiray trano sy fiangonana zany eny riavana ataoko ngamba hoe tsisy ary fitaovana ohatran' zany eny faritra Amerika zany anana zany na hélicoptère tonga de rano ala napiasa an'izay fomba fiasa ny zanak'olombelona fa tsy nafaty an'izany mbola tsisy an'izany hatramin'izay fa reo araka ny tantara tsy ono tsy ono fa namahazo vazy an'Andriamanitra ireo tanàny reo nisy vaovao ray tao raha ny teny hoe zay tsy mila an'Andriamanitra zany izy Andriamanitra asehoko anao fahalebiazako tovy tsisy valaka le tany Brésil ianananantsika atao lenanao an'le Jesosy de le kapohana de le mezana izy mianakavy tadidinareo tsara le sarina seho teto tamin'iny na mahazo vazy tsy amperinandro taorianany iny tonga de tonja-drano levona ny tanàna ray manontolo Andriamanitra mbola tsy te andevina antsika mianakavy reny fa mbola manafainy tsiraray aloha tena fa manomboka tsapa mihitsy zany io Jesosy io mikasika hoe andana pasteur andana pintorio mato Jesosy ny teny tamin'ny pasteur dada randrenataony re zao ny antsonao fa aza atao malemy zany zany nge fa mila ivoaka eny amin'ny tapitany ore olona mibeba amizay nareo fa maty ny tsy fahalalana etsika mianakavy efa lozany zao efa fotoana tsy filalaovana tsony zao rahalahy tena fotoana tsy fananianina ty resaka toroteny fa io rehefa ho avy zay Andriamanitra amin'ny ora-tsy-apozintsika izy zay ny anomanana ny tanora hoe aza miandro tongisina be vao andeha hivavaka fa fotoana tokony anlorana tena am'izay zao ry tanora tena hoe anlorana tena za n'olo tena ho an'ny tompo fa ho avy tahaka ny mpangalatra Jesosy inona ny zava-misy andao tohizana ihany aloha somary matotra mihitsika ny amin'ity toroteny ty aloha fa be nitratra andiny fa 30 ary hoy miboriky tamin'ny andiny fa andao tohizantsika hoe fa 1 tena ampahiratany Jehova ny mason'ny Balama ahita n'ilay anjelin'i Jehova manina ozy izy zany eo andalana sady tana saba hitanao nosokafan'Andriamanitra amin'izay ny mason'ny Balama ny zavatra angatanany amin'i Jesosy de ny ampahiratany masontsika hita hoe fa inona Jesosy ny anton'izao ozina miatra amin'ny fiainana izao inkely ampianarin'ny pasteur dada Randrenatoandro io hoe ampianatra antsika mianakavy hoe ahoana ny atao ozy izy dada rehefa mba semba niakatra tao ao zany tsy de mahalana ndray mandeha isa-taona mba mahita ny dada miakatra zany koa aloha de tsara mpahafantarina anareo zany tsy mahita azy isan'andro fa ndray mandeha mba atao tamin'izay hoe dada le fampianarana ozina fe mety sa tsy mety inona ny tokony ampiana so de fa lasa miparitaka izy nefany misy mety ozy izy fa zao amafisy ny olona ho le fampianarana hoe mila miona mivatana amin'ny Jesosy izy
zay mihitsy natorony tao io tena tsy pio de tsindrio mihitsy hoe asay vomantany hoe Jesosy io inona ny anton'izao blokazy amin'ny fiainanay sy ozony zao fa raha tafahoana amin'ny Jesosy ny olona izy de atorony Jesosy hoe ty nataonao vao mibebaka amin'ny tonga de mivany ny olona rehetrarehetra io azonareo tsara zany zay dikany an'izany zany le ny antony onana amin'ny Jesosy ao amin'le tranolay de ny ampahiratany Jesosy masom-panahintsika alala hoe ty fa ho tany razam-bianareo ty ny mahatonga anareo tratra ny oziny io zay nge ny antony onana amin'Andriamanitra ampahiratany fa inona misy amintsika tena fa verevitra mihitsy hoe ny ao aminay pastera misy olona tonga zay tao amiko izy moa tsy mpiara-mivavaka amintsika pastera mba mila fanohanana inona ny ny anohanana anao za pastera marary ny cancer eny amin'ny hôpitaly Ziara zao ny zanako zany de ahoana faizany dadany dada amin'ny pastera efa ela nefa lasy efa tsy eo aminay efa maty kontiny efa maty izy aminay efa tsy miverina de tsy manana reta-po ve izy neny ndry ny zokony vavy amin'ny pastera vavy any fa mitsindrona roro isan'andro de lasa dala tsy hitanay izy anaovana anazy de ahoana ny avany ka ny avany efa tsisy ty tsony satria zay mianakavy efa zao hitanao zao de tsy hitako azy navaly an'le ramatoa inona reny teneniko hoe meko maireza ve anao de ndana mody ramatoa le olona tena fa henoko mahavesatra na za hitondrany alizy ary tena henoko nahavesatra sady tsy vady le zanakalahy tokana anatenaina zany io marary ny cancer io de vavy zany nitsindrona roro zany tamin'ny alalana keky tena marina ke le teny teto keky nomena tany am-pianarana hony natonga ny vehivavy nitsindrona roro de alao zaraiko aminareo zao mihitsy nisy mpinamana hony tao de mendry zalahy resaka mofo foana io zanan'io de lasa nisy addiction tamin'ny resaka roro satria fanina lava isaky mihinana amin'ireo zalana aman'ireo de fanina de nanomboka ny teny am'izay hoe fa inona le menareo fa mihoatra n'iny fa tsy afa lasa marary andoha reo vao tsy mihinana ny zavatra omenareo iny satria mantsy ny drogy tsy mety raha tsy midozy mihoatra noho ny teo aloha averiko aminareo ihany tanora raha vao mitsindrona drogy ohatra ny androany ka mitsindrona rapitso de tsy maintsy mihoatra n'le dozin'le androany natao rapitso fa raha zany tsy mahafaty an'le dozin'le androany marary be ny lohanao raha vao mihinana an'eo anao ka hoe za moa fananana rongony teny alarbi de zany ke mampime vao avy mifoka an'izany mivoaka teo amin'ny vavahady de nahita tery amin'ny arabe tery fa io fa misy reny rano tery amin'ny tena zavanisy zany miazakazaka am'izay ty zy zalahy ora José oe zalahy zany azakazaka be de tsoraka eo amin'le rano am'izay tena zavatra nisy zany ole ty raha goudron ka io goudron io rehefa tazanina lavitra ohatra misy rano zany izy io to de voavoaka zany zalany rano ohatra satria rehefa tratrany izy io de ohatra maina be zany ny vatana ohatra maina be io tenanao ray manontoloha de mitady zavatra hosotrona foana ianao na mitady nefa vao tratra an'izay koa de vao may tena mamoty de niazakazaka be mihitsy zany rano tsisy rano gaka tonga tsy hitako indray le rano rindray le rano rindray zalahy le rano de lasa ndray niazakazaka tena de zalahy io tena tsy mahazaky le ty fa lasa adala de tsy niteniteny tany am-pampanay tamin'izany satria vao nanandrana za tsy tena mifoka be fa nisy nyteo akaiky ny nisy nanany de io zay mba ahoana ny tsirony zany zay fotsiny ange saika nitapy azafady amin'ny fitenenana fa faifay moa tsy de satsony hoe raha ohatra n'izany kosa nytozy misy an'izany hoe kanalina kely ohatra zany de manao ohatra zao mihitsy ianao hoe ao aloha andehanana ao zalahy aloha ka de tonga ny ampitsiny iny de miteny io kely nidingany lamaly aiza koa hoe kanalina kely io fa ianao mandeha tena manao ohatra an'izany satria ny everiko hoe kanalina be mihitsy io zavatra io ny tsy adiniko tiana nisy tsy adiniko mihitsy nisotrosotro kafe zany zay de somary efa mifokafoka teo ry zalahy de za koa fa somary zavady le fiteny dizidizina de nisy raha zoko zay avany de nandona de mba nitomika ihany koa de zao ahoana ifanao raisiray zany de ozy le raha zoky hoe mpiatraly esy tsara de zay tay fa za koa tsy matahotra na mifanangeto ary tsika mantsy anazy de teo de sarahany olona fotsiny lasa le olona tsy herinandro taoriana iny teo amin'ny zalahy teo nijorojoro de ozy izy le namako ole azafady moa ohatra zay le fiteny ole ty raha José ahoanao tingy le raha zoky seka niady tam'la tamin'iny aiza iny ary iny manao hitanareo le inona moa le inona moa hoe débarder iny ary manao voltazako le raha zoky tonga de mbo Andriamanitra anao ay raha zoky tena boky loza be tena le manao ohatra kay de modina afenao lesy aiza aloha misy izy tiana fa iny ela izy efa ntenenina hoe aza miadiko ela mihitsy no sisika hoe tairo izy fa sy ihany le raha zoky zany fanalala hoe tsy aho tsy norma tsara tam'izay de mba endry izy tsy na ny aiky kely ny ary to de naingana tsara mipitika lavitra be mihitsy fa ozy hoe mampanaonao foana
ity zavary ity na de tam'izay izy hoe raha ohatran'izany kosa nefa andrety alô tsy mihina matimaty foana zany ke tonga de direct andray mandeha tonga de milevony ianao hoe zany mihitsy e ka tsika ndraindray rehefa tratrany de niveritsika hoe tsika ny tena mahaveraka ny tanàna aizy zany je efa izy ny kely indrindra aizy zany je ahoana ary tena marina nge zany ela nareo ry tanora zamana io arô vao tratran'io kely herinandro eo tapap tsy mety tsony ianao fa lasa tena miankiny doa amin'io tanteraka mararary ohatra misy manaikinaiky mipopoko zany anaty lohana pakpakpakpakpak zay ny tena tsy haiko mihitsy ao anaty lohana ohatra misy tak mipopoka ory zalahy misy foatra mivaratra ny ato anaty lohako ato misy mipopoka prapra satria tady an'le izy indray de zay mahatonga le zaza mangalatra satria tsy maintsy mitady dôzy izy mihoatra noho io misy anarany BDP moa io resaka roro io BDP de arakarak'izay koa misy tena hatramina million izy io re zanaka manam-pahefandreo matetika ny tena mitsindrona an'le tena lafo vidy de mahatonga azy hoe na i telefona mamany oriny eo ka tena tako be am'izay le zavatra de angalariny io amidiny mba ahafahany mividy indray aloha hitsindromany an'le izy zay ny tena zavatozy amin'io resaka inona moa resaka drogue io zany eny sady entre parenthèse na antany anty nareo de valiko eto eny na hatramin'ny kafe aza hoa ekena hoe ny kafeina misy lafony tsara misy dokotera mpianatra hoe lafo tsara ny kafeina tsara na misotro fa za tena mitenareo amin'ny anaran'i Jesosy mety isany ohatra indray tsy olan'izany raha azo atao hoe aleo tsy miankinyankindòa amina zavatra zany fa ny olona vao tsy mahita kafe de maninona mangovotra pastera misy dikan'izay zany ny vatanao hoe fa maninona miankin-doha ny atao hoe miankin-doha ke zany de hoe tsy mahaleo teny misy zavatra eky tokony hoe fivavahana ihany no ekinantsika aloha fa tsy tokony miankin-doha amina resaka zavatra zany ka tsy le kafe ny mahavereny amin'ny elo fa le fekinan-doha amin'ilay zavatra sotrony mazava amintsika hoe zay fanazavany zay marina amin'ny baiboly tsy miteny hoe vereny amin'ny elo nareo raha misotro kafe fa le hoe aza vela iankin-doha amin'io zay ny mahatonga an'io hoe rehefa misotro kafe mantsy ianao de misy hery miakatra be zao amin'ny sainao sy mivatanao de mahatohatra hatramin'ny torimaso ianao fa raha vao tapitra ny herin'le kafe lasa te atoro be noho ny teo aloha indray ianao satria tapitra ny herin'ilay inona moa lay kafeina tao de tsy maintsy misotro indray ianao amerenana an'izay de lasa misotro de ny hafarany ohatran'le rangahy zay manana ohatran'ny ty atanako ty izy fa tonga de kafe tonga de sady tsy siramaminy ao no tsy misy inona moa ronono mangidy ane zany mangidy fa tena io ny tiany tena mihinana an'io izy zay tena efa hatrany anaty tsinay mainty kely ny any mihitsy angamba mety efa mainty daholo hatrany lalany rany mainty any zay sy ho mpampianatry moa ny tam'izany tena niady izy zany tena anazy raha mandreny za hoe efa demoniaka be taloha de efa nampangainy devoly tamin'ny resaka kafe mangina anao sy fa tsy anao zay zaza voatary eo za mihitsy nataony ana tsy anao zay voazaza riny ampianatra ana antony za efa mpampianatra efa ela tao amin'ny fohy be ary zany ndray makamokamona amire tao amin'ny fohy be fa ngary efa taty de manam-pahaizana be daholo le olona za tonga de mifotra zy za fo kely tany tanàna de tsy nitenin'inona tam'izay zay hoe raha hoako kosa hoa de tsy de tsara mihitsy ny miankin-doha amina zavatra tsy tsara afa-tsy ny baiboly sy ny fivavahana ihany mazava amintsika ve zany ry tanora de azo afahany ianareo na androany ary namasina rahan Jesosy tsika rehefa avy eo de roana andao faranana aloha lay baiboly teo le ampahiratra maso zany de diavina am'le ny antony ivavahana zany de hoe ampahirato masom-panahiko Jesosy ahitako hoe ty mety ty tsy mety reto misy olona mety manadala Jesosy ampahirato masom-panahiko alala hoe ty tetena vadiko na ty tsy vadiko de ao any alala mivavaka zay le nampianarina tamin'io hoe rehefa mifandray am' Jesosy ianao misy fifandraisana amin'Andriamanitra de Andriamanitra fahazavana de mampiditra fahazavana ao amin'ny saina aza dino fa ao amin'ny saina ny fanahy masina ny miasa efa nresaka an'izany taminareo de manamafy zany ao amin'ny Isaia 1:1 mipirofony zany sokafy aloha le Isaia 1:1 ary mameriny tsika fa tsy mampanininy zany ao amin'ny saina no tena anisany miasa betsaka ny fanamasina ao amin'ny saina ao zany ny tena miasa terrain de combat ny saina zay mahatonga ny tenin'ny tompo hoe miova amin'ny fanavozana ny saina raha vao ny sainany tsy mety miova de tsisy zavatra voaraitsika ny antony ivavahana mba ho avy am'izay fanavozana ny saina zay Isaia 1:1 andin'ny faharoa de fa nanazava an'ity tsika fa mba mamerina satria maro be nareo tsy teo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra eo aminy
Teny fanahinina ozy izy. Aiza moa tena misy mifahendrena? Ao amin'ny fo ve sa any amin'ny saina sa any amin'ny tongotra sa any amin'ny tanana? Any amin'ny saina. Sy ny fahazavahany-tsaina aiza koa zany? Saina. Ny fanahany fahiratany-tsaina ao amin'ny saina. Faherezana. Raha vao ny sainao ny mahery dia mahery daholo ny vatanao ray manontolo. Averiko aminareo ihany, ny mahatonga ny mpamosavy tsy tonga dia manafika amin'ny vatana, fa manao démonstration aparefo ny sainao aloha ny tanjony. Averiko aminareo zany. Ny mpamosavy tsy tonga dia mamely anao direct hoe lanika anao tsy tonga dia zay fa tsy atahotra ianao. Fa ny fomba ny aloha mody hoe mody any ambaravarana. Taitra ianao, izary zany amin'ny andro amin'ny alina zany. Ny anton'izay hidomine ny sainao izy aloha, ahatonga ny sainao marefo. Inona ary zany? Amin'ity andro amin'ny 12 alina. Dia any amin'ny tafitrano any. Reny zavatra adobodobony reny, reny zavatra ahetsiny reny dia ahatonga ny sainao aloha arefo. Fa raha vao manomboka ny sainao mivoha voalohany inona ary zany amin'ity amin'ny sasa marina zany tsy mpamosavy, dia vao manao an'izay ny sainao maty androany, tonga dia hatramin'ny inona moa zany ny sela rehetra tokony hamery anao potika miaraka amin'izany daholy. Mazava anareo ve zany fanazavana izany? Aza adino fa ny fanasitranana voalohany ho an'ny olona dia ny sainy manaiky fa hositranina izy aloha. Averiko aminareo, ny mampasitrana ny olona sy mahatafita ny olona dia ny sainy aloha manaiky ho tafita dia manaiky hositranina. Raha manantona dokotera zao ny olona ray, misy olona zao ohatran'izany, vao manantona dokotera ka mahay le dokotera, ay i dokotera mahay iny e. Fa anareo ve tsy tratran'izany hoe vao mahita le dokotera fotsiny toy izy ianao hoe ohatrynefa sitrana sahady zany dokotera. Indrindra moa rehefa andraisana an'le tsindrinao ohatran'izao le somary afritina kely, dokotera ohatrynefa sitrana sahady dia nifiko narary satria matahotra an'le tsindriny. Raha vao mahay le olona mitsabo, raha ny olona ray zao tonga eo ka ozy ny dokotera hoe raha ty aretinao ty tena tsisy hevitra atsony, maty ny hafaranao. Ho sitrana ve anao vao mieritreritra an'izany? Kay tena maty ny azany. Tonga dia potika ao anatin'ny saina, misy toa ny saina io afaka mamorona antikor. Tsara mba hianaranareo koa zany. Ny saina rehefa tena matanjaka, ozy izy le vehivavy manao hoe 12 taona narary, za tsy maintsy mahita an' Jesosy. Sitrana raha vao mahita an' Jesosy, dia mivolavolainy tao amin'ny saina hoe sitrana raha vao mahita an' Jesosy. Ahoana ozy izy? Sitrana raha vao mahita an' Jesosy. Sitrana raha vao tafahoana am' Jesosy. Tonga dia ny sainy mihitsy nefa niova mihitsy hoe za hitady an' Jesosy. Zay le ao amin'ny saina. Nandeha le vehivavy le ramatoa rehefa niresantsika tamin'ny toriteny, tsy nirara intsony hoe any zao mety be olona be, zany zao mety ho sarotra hita be zao zany Jesosy zany. Ahoana tsy nirara intsony zany fa hoe tsy maintsy mahita an' Jesosy ao amin'ny saina zany. Lasa ny tetiaviny amin'izay nandady ary ny olona isary tony vehivavy mandadindady ety tony, tsy nirara iny zany tsy olona takatakao fa tsy olona fa za tsy maintsy mahita an' Jesosy. Aiza ny olona rehetra mitsangana izy mety mandady, farany tsy hitantsony zay navazy tsy maintsy mikasika anao. Vao mikasika an' Jesosy izy tonga dia naninona fanasitranana stomina kany amin'ny avany. Esonjana enerzia mantsy ny Jesosy. Jesosy misy fanasitranana, misy fitahinany aminy. Dia zay olona mino, ny ateo mino dia nanokatra ny sainy ahalala hoe tia mpanasitrana. Raha vao inonao, dikany hoe mino zany dia sokafanao mivavahady-tsainao amin'Andriamanitra. Recepteur ianao amin'izay fotoanandro zay, voninandray. Ny radionareo tsy mandeha 105.6 FM za mihitsy raha tsy mamadika onde eo amin'ny 105.6 FM ianareo. Azonareo ve zany teneniko zany tsisy hoe pastera ty radionay ty tsy mety mahazo 105, ina moa ny ondinao? Ny ondinay zao 90 out ohatra na 90. Fa izy iny hoe vaovao be mihitsy izy io pastere. Tsisy irarina vaovao be io, na nafarina avy any an-dafo maly io, na liksa be farany, tsy mandeha io raha tsy alefanao amin'le 90 inona moa 105.6 leka 105.6. Dikan'izany dia hoe sokafanao le radio anao hitovy amin'le onde an'ilay émetteur avany. Misy zavatra atsipy ao amin'ny radio, tiany fandaharana lainga ny devoly, zay miteny ao. Dia le radio anao alefanao misokatra mahazo an'iny, dia lasa stominy le radio anao le feo, dia lasa tonga any aminareo zany dia ary anatrano ary ary le feo tonga any aminao any, tonga any aminao ny saroko. Dia ohatry zany koa ny finoana, mila mitodika makany amin'le mpamonjy aloha ny saitsika.
tahaka an'ilay radio anao misy toana angeny radio na ataonao 5.6 ary rehefa ohatra ny ariny amy toerana ianao arina indray tsy mahazo e ny anay zao ohatra zany ao an-trano dia mitodika dia mandeha indray dia atodika dia misy toana asina an'ilay fil lava be fary ahoana mahazo fe izy ao raha matoa mbola tsy mahazo atodika makaty mahazo fe izy ao raha matoa fijalina ny anay satria zay ny voatambary zany manao tele zany moa ny aminay dia ny anay moa zany dia efa kamby tsy nasiko antenina any amin'ny deuxième étage any ambony any any vazavaza manahoana zao ilay tele ao e tsy mety ary zany ndray manahoana izy ao e tsy mety ary zany manahirana azonao satria ambany toerana dikan'izany koa zany samy hafa koa ny olona rehefa mitady an' Jesosy raha lavitra sy akaiky samy hafa ameko fanoharana ianareo rehefa maty Lazarosy dia nitomany iza moa ty anaran'izy mirahavavy retsy e zay Maria sy Marta maty Lazarosy samy tomany to izy mirahavavy vona andre Marta fa tonga Jesosy tsangany Marta lasa ny azakazaka aninina izy ataovy mafy zay mahay Baiboly aninina izy tsenany fa Maria kosa izy mbola nitoerana tao an-trano maty ny anatahaka dia lazaiko aminao fa nany fiainam-pianahana izy mirahavavy tamin'iny ary dia efa samy hafa ny iray ny andro fotsiny dona amin'ny fitomanina sy ny alahelo sao sisa amin'ny fiainaka mba hoaiza moa ahoana maty ny anatahako misy oloatra zany tsy mihetsika ao izy nefa izy manana olana fa i Marta kosa nanomboka nanao hetsika izy tao an-trano zaho izy tsy andry an' Jesosy tonga atao trano fa hitsangana dia hitady anazy ihany mazava aminareo ve zany fanoharana zany rehefa nandeha Marta dia voalaza fa i Marta nahita voalohany an' Jesosy dia efa korazy Marta hoe raha teto anao zao dia tsy ho faty ny anadahako dia efa nampahereziny Jesosy fa i Maria ry mbola manino jerena anadahako hoe aina sampiny kristianina ary misy olona rehefa tsy mihetsika ao an-trano izy dia izy le ao amin'ny toretra fotsiny mba hoaiza moa amin'ny fiainany kely dia tsy hitan'ny olona sao moa zay totona tsy misavony zany izy ny olona mifady anina izy ao an-trano nankapoaka amin'izako andeha hifady anina nikapoaka ambarary tsy misy sary lahadalainareo amin'izany ny olona samy kristiana ary mbola samy manana ny toetrany nalaky ny onona kokoa le Marta nitady an'Andriamanitra tena nanantony no le nijanona tao an-trano tsy hitovy kosa aloha nareo nakaty androany sy mety hijanona ny an-trano sy tehaka mafy eo an' Jesosy zany tsy mitovy zany samy hafa zany mety isy alahelo zao any an-trano hoe zay ve tsy afaka paster tena samy hafa zao mahasamy hafa azy i Marta fa nanomboka nisy fiadanana nanomboka fa nisy satria Jesosy naninona nampahery azy Jesosy efa manao hoe tsy fantatra ao zange fananganana maty eny fantatra any zany nanomboka nisy fiadanana satria hoe ity efa eto akaiko le mpanangana ny maty fa i Maria mbola tariany satria ny andro ny olona namangy akory aby zay atanareo marindreto moa zay eto hoe zay moreto za mbola io izy maty hoe ao foana izy na dia efa tany ary Jesosy zany hoe ny olona manao hetsika voalohany no mahita an' Jesosy voalohany ary misy pay voalohany ao anatin'ny fony dia samy hafa mihitsy rery dada sy ny eny any an-trano le hoe Jesosy ne mamaly foana na any an-trano na any am-piangonana inona nakarisana any am-piangonana tsy mitovy zany tsy mitovy kosa ny olona nijanona tao an-trano sy ny nandeha taty am-piangonana ekena fa samy mandeha alarobia amin'ny radio ny alarobia mpifoazana fa tsy mitovy ny manaraka fifoazana ao amin'ny radio sy ianao tonga teto am-piangonana tsy mitovy zany raha nitovy zany dia nakatona amin'ny fiangonana dia asiana radio isa-trano dia anaraka fitaom-pifoazantsika any an-trano any zao dia ezy dada no mitory dia samy any an-trano daholo tsika rehetrarehetra ohatran'ny confinement fa tsy mitovy reo ny olona nanantona an' Jesosy izy no mahita voalohany an' Jesosy izy koa no nahay ny onona voalohany ary izy nahita fifaliana na dia maty ary ny anadaha satria efa tafahoana tamin'ny mpamonjy mety misy karazan'olona zany niaraka nanompo ihany fa nyray tavavoaka alohan'ny anankiray misy zany tena niaraka mivavaka zao ihany gaga ianao izy tavavoaka talohanao dia ny afarany moa le tsy tavavoaka manentsika angambina reny nanao fiera tamin'itsika angambina reny tena marina nge zany nanao fanamby an'izany atao am-piangonana ary naveriko taminareo nanao alimbavaka zay atao Boumandroso teny tampino samy depara samy mandritsika ireo mantsy anazy tena mpino tamin'izany nisy teo amin'ny 10 mahery teo zay samy depara 0 zaho tsy nanana fa tsy maky 36 io ary naveriko taminareo foana zany fa hiaraka teny ivavaka tsika dia anomboka za tena hiala amin'ny ratso
teny hitady an'Andriamanitra fa tsy mety amiko zany hoe mivavaka dia miha-mahantra andreo manala izany ny tena nampihetsika amin'ny foko a dia nitantaraiko anareo hoe nisy vady nampiandry tato amintsika niteny tamin'le ramatoa izy manao hoe ozy le ramatoa hoe mba mivavao ahy ianao mba miroso raha te ho tahin'Andriamanitra dia zao mihitsy nataon'le rangahy kopa-tana raha tsy endra mahemo izy fa ato amintsika izy zao ozy izy le rangahy manao hoe karaha misy veny tena mivavaka tsy ohatran'ireny pastera Josie Alain ireny e nefa jereny fiainana tsisy afa-tsy motokely iny foana no hitako isanandro hoentina tena zava-nisy ingeo zany e dia le ramatoa no tantara hoe tsy hitako tsony nge zay ampahirezana azy izy fa za mo mifona pastera fa ianao mba référence hitako dia niteneniko hoe jere zao ry pastera Josie manompo dia tonga dia mivalimy hoe jere izy manompo isanandro nefa jere motoany tsy nihetsika tamin'iny pôzy mbola iny foana ka efa nanompo firy taona zay mihitsy ny tsy ampoko izy le rangahy satria ohatrany tsisy fivana taitra kosa ny ampoko taorianan'izay hoe ohatry ny marina ihany zany Jesosy satria ohatry ny tsara ny olona tsika hoe ianona tena mivavaka nefa ny zay tsy mivavaka ary mbola tahina no izy azonareo ve zany teniteneko anareo zany fa mampitomany angeny ny teny an'izany hoe Jesosy latsain'ny olona nge zany tsika hoa Jesosy tena ny olona zany natsikatra hoe iny dia tsy nihetsika tamin'iny mihitsy ny fiaina nefa iny dia hitanay maraina atoandro hariva renay maraina atoandro hariva tena nidongo tamin'i Jesosy raha sitrakao Jesosy tsy niarena akory ny hoe hiandovako ny lanitra fa tena ilaina Jesosy mba ho vavolombelona kosa ho an'ny olona mahita hoe tena samihafa ny manompo sy ny tsy manompo dia tena nytolona tady raha zay mbola alim-bavaka zao raha zay mbola androm-bavaka ny eny tendrimohatra mandroaka devoly ao an-trano niala ny devoly mifantrano nrotako mihitsy dia azerako dia adaraboko itsahako mihitsy amin'ny zany mihitsy ke rehefa tena tehijenao fa raha matony tsahako mihitsy tony devoly mifantrano tony na avoaka ny raha matoa daholo mivolisy ny vilany tao an-trano ray manontolo kosea miala tato ny devoly mifantrana tsy mahita kotoleta miala tato tena zava-nisy nge zany tao aminay roany miala tato le devoly tsy mahitana kotoleta mihitsy ena anana foana maintsy la miala tatiny ty tato tsy eo moa izy fa raha hitantaranareo amin'izany hoe mezan-drafozan-dah kotsy satria navoaka teo tokotany daholo mivolisy ny vilany rehetrarehetra hoe ato iny eo tokotany nazara ny teny fa ataonao iny eto roako devoly mihitsy ty e aiza kosa ozy izy miala tao anatin'ny volia ty ny fahantrana rehetrarehetra miala tao anatin'ny tisiny tena izy koa moa Sénégal mazobay kosa le fitenenana fa dia tena nataony an'izany ty dia sady nitsofony rano tsirairay avy zany ange le fiainany e ataovy zay asainy ataonareo ndroana amin'izay ndroana isan'andro mifandimby anao rapitso za rafaka pitso anao rafaka pitso mandroaka ny devoly roana mihitsy ny devoly mifantrana tsy hitoetoetra manjary tamana be ao an-trano ao mantsy izy dia zany nge reny fijoro vavolombelany tantaraiko taminareo reny e taorianan'izany dia tsisy hoe asa be nakaiza tena miasa ihany fa tena hafa mihitsy tanan'Andriamanitra misokatra marina be le salama hoe sasapona ny mifomaraina sy alipandry fa ny malala ny tena manompo azy rehefa tena manompo azy dia tena omeny ho an'ny malalany zany ka raha malalany Jesosy ianareo tena manompo azy omeny anareo zany raha lafa tsy mahory azy zany zarainy aminao zany omeny zany e tsy hijoro vavolombelona lava-be amin'izany fa some misy efa votombomokina azy mioriny sasany hoe zay indray hijoro vavolombelona rehetra amin'le moto sy rehetrarehetra fa efa fantatrareo ny toy an'ny tantarako taty ary mbola tsy fiafaran'ny tantarantsika nge zao e vao fiandohany zao vao fiandohany zao rehefa mikopaka amin'ny hélicoptère takatakataka vandrakopa-tany hitanareo ary zany ataovy mafy nitehaka ho arivitehaka amin'i Jesosy ho avy zany ka lay finoana mandroaka dia io ny zany mila nanana dia aiza le fa taiza indray moa zany tsika teo teo amin'le balama lao verina ihany le balama le toereka blokazy dia ampahiratan'Andriamanitra amin'ny masonao alala hoe ity mihitsy ny blokazy nareo za zao misy an'izany hoe nampahiratin'i Jesosy ny masoko indray alina za hoa Jesosy tena efa mivavaka tena efa mba manao ihany Jesosy maraina le nterenao atoandro ny atoandro mba ihany zako tsy tena hoe mpanao be atoandro fa hoe mba mahita fefakadiny kely mba mandohalika napitra akanjo masina satria tena nampahory mihitsy amin'izany ianao hoe isaky ny andoha ekôlazinjaza taitaina foana hoe aiza ndray zao ny andoavana ny reto isy olona anatina ndray ve zao eo tena nidongiko tamin'i Jesosy amin'izay tena mangy any tompondray ala izy io tsy haiko na feo na fahitana fa ianao izy izy mivavaka fa tsy mba mandroaka devoly za mihitsy dia teo angaga hoe ay ve nivavaka tsy ampy raha tsy ampiana fandroana devoly poto izany taorinan iny no namoahany Jesosy an'le hoe namoahany Jesosy tamin'le guerre de prière ty tadidiko mihitsy dada ny teny tamin'izay tetsy hoe ty raha olona misy an'ty ato hoe areo inona moa mpitivitra valim-bavaka
mahazavel Leviathan andro fampahoriana dia nameny taitra be hoe tena zany mihitsy ho ale Jesosy miteny fa io le namanginy tompo hoe misy mpitifitra valim-bavaka dia nomeny hatramin'le Daniel rehefa avy eo le Daniel toy efa nomeko anareo zay le hoe mivavaka Daniel dia 20 andro 21 jour taoriana mivavaka vao tonga ny valim-bavaka satria ny sakana ny devoly teny amin'ny abakabaka le valim-bavaka misy an'izany ao amin'ny Daniel toko 10 ao fa mba tsara vakianareo zany efa meny zany tsy efa mino fa efa namaky an'izany ianareo dia teo ny nalalako hoe tsy ampoka ireo olona le mivavaka fotsiny fa mila mandroaka devoly tena zay efa ny salon mihitsy navadika ao tranoilay fionana efa nasiko lamba fotsy be ao an-trano ny azo fijaliana ao mitovy amin'ny kelikely n'io tanina nandrano fotsiny ao aminay kelikely no io mirehitra efa zay ny teny ny dada rehetra ozy tsy ataoko trano kely fa trano fa mbola inona ihany Jesosy dia ozy ny teny tompona mangy hoe tsy ampy fandroana devoly ny domoko mivadiko tsy mandroaka devoly no atsika manao ihany zay fa le ala safasafay ireny zany dia averiko aminareo mihitsy le ala safay le hoe miala amin'io miala ara-tsetsyny hoe inona le miala fa dia mba miala na ny devoly zay tsy misy mihitsy nge ho azany tena mandro zafady ho raha miteny an'izany aminareo mamaky tempa-efanjany mpiandry mila ampitomany azako amin'ire maro dia marina tokoa zay mihinana sy ataoko ny ataony koa anao zay lehibe noho izany ary izy dia na ny devoly nanana dia ohatra ny lasa inona moa tsy enjery ny tempa-efana nge tsy natao tsy enjery fotsiny fa fahefana na zayko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko ny ataony koa roay ny devoly dia andositra anareo izy zany nampiavaka ny dada torisara be tamin'ny fahavelony zany tsy misangy devoly zany ranga zany mba izy ny tratrako farapara moa izy koa nampandro afarany zay ngamba natonga naotratra an'izao rehefa mandroaka devoly satria zany miala za te resaka torina vao nandroaka devoly izy satria tsangam-bolo mihitsy vao nandroaka devoly zany ranga zany dia eniko hoe tena zany eniko mihitsy le devoly anaty hoe matahotra samy mandroaka eny mpiandry fa misy dia misy ina moa mpiandry tena tahorany devoly fa misy efa tena zatra loatra dia efa tsisika miala nareo miala tsy ratsy tsy le miteny mora sy mafy fa le izy misy fahefana miala mianaran'i Jesosy miala ohatrany hoe raha mikipy ianao zany dia ohatrany hitanao hoe misy devoly miala mianaran'i Jesosy avereno isa roa telo miala mianaran'i averina ihany miala rehefa mandroaka devoly zany dia atao ohatrany hoe misy présence mihitsy eo miala mianaran'i Jesosy levo tonga dia tora dia misy kalan'oro ty miafon'i Jehova torako ny lohana kalan'oro levina torany dia isy taona izy io raisina ohatran'izao ndre mandeha za mahalana ao vao manana an'izay fa izy io tsy haiko mihitsy maninona tsy fa misy taona mitsapy tany tena manidina ohatr'ireo kalan'oro mandeha verina aminary to dia levina dia miparitaka dia maimbo tena maimbo heninao mihitsy hoe maimbo ohatran'ireny pneu dorany io zay natonga an'le hoe teto nisy nantany any dada ndre mandeha dia dada moa tsy mbola namaly hoe zay patsera maninona maheno fofona maimbo be ao an-tranonay dia avy eo maheno fofona manitra be mihitsy zay le fantaniana dia mbola maly kely moa zany satria tena tsy aritra hoe le manitra be misy manemboka ody ao an-tranonareo dia raha avy amin'izay tonga ny devoly dia io le maimbo be ao an-tranonareo fa io devoly io tena maimbo be tena io dalina dia ampiana tsy haiko na fatina voalavina alika dia atambatra ao daholo dia tena marina zany teneniko zany fa ratsy tena tonga dia makarary andobe amin'ny fofony io maimbo be zay izy io za mantsy efa demoniaka be eo tsy lahitranao za mihitsy dia le manitra be iny aloha zany le manitra mpandehanany hoe manitra andafy tsara sy rehetrarehetrarehetra fa misy koa le manitra hoe tena Jesosy mihitsy ny tonga misy koa zay fa tsy mitovy ny fofony izy anankiroa ny an'i Jesosy tena heninao mihitsy hoe ny an'i Jesosy rehefa tonga tsy marary andoha zany ianao tsy mavesatra be zany ianao ohatra misy fiadanana ohatra ny sambatsambatra ay zay le Jesosy zay fa rehefa ny devoly ny tonga eo aminao mavesatra be ny lohanao marary be ny lohanao sy reraka be ny sandrinao ohatran'ireny le mandray vola misy ody ireny mety ho atorontsika io ihany koa zany dia zay le hoe mba hampahiratin'i Jesosy ny maso ataovy tsara daholo ny trano ifandraisanao amin'i Jesosy avereno any tranolay fionana raha azo atao mienanareo ny litorjian'izany dia tokany zany ry mpiandry tsara mihitsy misy an'io tena atahorany devoly ao aminay rehefa mila mihina-paraka na mifokasikara vao miditra ny trano fotsiny tsy mila tenenina dia zay aloha fa veloma anao nareo fa inary namaika an'iny tamika veloma vao nitra manahoana dia veloma sahady vao nijery tena misy an'izany tsy zaka n'le fanatrihan'Andriamanitra ao an-trano
azonao zay tena misy fanatrehan'Andriamanitra izy io dia atao tsara fotsy tsara daholo ny ao an-tranao dia iny le fifandraisanao iny a le mampahiratra amin'ny masom-panahy dia zany na manginy tompo hoe roainy dia voly pastera roay dia tsy alasa fay fa tena atao totoafo ny tsara raha mavita maraina alohan'ny atory maraina alohan'ny fo sy ariva alohan'ny atory ho anareo le manana vady maditra mamilavo mamitoka zanaka amin'ny foka sigara foka rongony miseho maditra tsy mahery no Jesosy io zao fotsiny atao amasino daholo ny rano ao an-tranonareo fisotro ianareo manao anazy amasino daholo ty Jesosy ny rano atao tsy mibianay raha vao misotro ny eo amin'ny anaranao a potika ny trano tokany sy ny devolony ao anatiny enjera sy rodana rehefa mandroaka devoly koa Jeremia jereo tsara le Jeremia amenantsika daholo le secret tonga de secret takotaka izy ty fa tsy ela zany Jeremia toko voalohany tsy hoe tsy mety le hatram'izay fa mety be mihitsy le hatram'izay fa reto ny tena tsara lavitra no le hatram'izany fanampin'izany Jeremia toko voalohany a andininy 10 Jeremia toko voalohany andininy 10 tsisy an'izany hoe mafy io pastera iny mivavaka ary amin'ny anina dia mafy loha be io ngeta ary amin'ny dadaraha be tsy mafy no Jesosy io hoe mila za mihitsy ny atao andoha hoe tsy lehibe noho n'Andriamanitra io ao ana tsara le andoha antsika tsy lehibe noho ny Andriamanitra mafy be hono zany ala zany tsy lehibe noho ny Andriamanitra enjana be hono kalan'ora tsy ambatony radama tsy lehibe noho ny Andriamanitra misy fikambanana satanika matanjaka be hono ihany tsy lehibe noho ny Andriamanitra zany io hoe valo taona ny tarinana an'izany fiangonana tany Mompiona an'izany fa mpamosavy ihany tramaraina hita maso iny avy namosavy fa ny tompo mihitsy ny teny hoe raha madio apo ianao pastera tsy mieritreritra hoe mafy ny odina dia ombanao fa tsy andaitra aminao ny ody zao aza azo hitanao revelona zao hoe tsy mandaitra na dia hita zao dio le mpamosavy fa raha risy kosa aloha raha mandraraka ody hita masoko za tsy hinana zay kosa aloha tsy hoe abaratsy iny ny ody hoe alao za hinana tsy mihinana fa raha tsy hita koa dia mihinana satria na isotro zava-mahafaty ary dia za koa tsy manamy mihitsy hoe hita zao le mpamosavy enjana be amin'ny alina ty zao fa ozy lehibe koa ny Andriamanitra ka dia aseho anazy eo zany mila fonona matanjaka dia ty le Jeremia toko voalohany andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miara-mamaky ary indro manendry anao zao anio zao anapahefana amin'ity fanja aninona ozy izy atao aninona hony ndraso aloha tonono tsiraray anongotra atreo aloha ndraso aloha ndraso aloha anongotra ny devoly tompoko ao anatin'ny olona sy ao anatin'ny trano ongotako amin'ny anaran'i Jesosy zay no aingana ny mialamiala man tsy mety misy miala ny ety ivelany fa ny ao anatiny ngotako ny trano tokany raha mpisorotoka izy miongotra ny trano tokany miongotra amin'ny anaran'i Jesosy ny fiaka izy tinana ongotana ny atao ongotana zany dia hoe raha ny hazo zao ny tapahana hafa raha tapahanao ny hazo mbola mety maniry fa rehefa ngotana ao hatramin'ny fakany tsy maniry zany intsony io rehefa miasa amin'ny olona mpisorotoka mpifoka sigara nareo mpijangajanga ongoty hatramin'ny fakany ngoty ny ministerany ngoty ny trano beany zany mihitsy le anarana efa tononoko mihitsy zany eto tonga dia tsy akitsitsy aloha ny devoly ianao tsingolo batitany ongotana hatramin'ny fakany ongotana hatramin'ny ministerany zany efa tanysaiko aminareo zany dia inona ihany koa izy anjery atao inona koa zany le izy Jesosy raha niditra tao amin'ny olona tia vola fiangonana tia vola izy tsy ny teny hoe alao reo latabatrinareo reo esoro ny fitiavam-bolanareo tsy zany tonga dia nidry Jesosy narodany tena zera ny latabatra ny fitiavam-bola ny olona tia vola rehefa esana dia azera amin'ny anaran'i Jesosy ny fitiavam-bola ao anatiny ao azera mihitsy ny fitiavam-bola ao anatiny tsy arina tsony zany tompoko ny fanaovana azy azerako amin'ny anaran'i Jesosy za io nanao ny tenako an'izany azerako anatin'ny foko ny fitiavam-bola ao ohatra ny nanjeran'i Jesosy ny tao amin'ny tempoly zany tempolin'Andriamanitra fa tsy ny tempoly any Jerosalema tsony dia azerako zera anatin'ny foko any daholo latabatra ny fitiavam-bola fa misy latabatra kely eo mantsy business latabatra kely fitiavan-karena latabatra kely ny zany daholo ny ao amin'ny fotsika ao dia iny no mibahana dia Jesosy tsy hita dia azera aloha reny azera amin'ny anaran'i Jesosy dia inona ihany koa le toy aneo koa akoatra ny azera
ravainy, ravaravao tsy ananana antra mihitsy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, sady efa ongotana azera ravaiko amin'ny anarany, tsy miarina intsony dikany hoe ravaina de hoe tsy miarina intsony, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa mandroaka devoly zany a, reo terma telo reo a tokony ho tafiditra foana rehefa mandroaka ianareo, ngotana, azera, ravaina. Zay efa amen'i Jesosy fahefana, androdana anareo, azerana ianareo androany, rodana ao anatin'ny olona io, azera de zay le manjery. De itoizana inona ihany koa izy ny eo? Anina ihany koa? Androdana, mbola misy anjera, anongotra, andrava, misy andrava sy androdana, ravaina sy arodana. Raha namey Jesosy Kristy ny hoe taonany fananganana, fanorenana, tsy zavatra azo atsangana sy orony zany aloha, raha tsy efa arodana aloha ny teo aloha, fa manjary manovana eo ambonin'ny tsy mety ka manorina trano eo ambonin'ny fasika, ka raha tonga andranorana de mirodana ho azy. Fa rehefa anorina ihany ny fifoazana, azerao aloha de ongoty hatramin'ny fakany le tsy nety teo aloha, zay vao manorina eo ambonintsika. Azontsika ve zany? De zay mahatonga Jesosy anongotra. Ary rehefa voaongotra eo voazera, de rehefa voarodana tanteraka mihitsy fitiavakarena, fitiavam-bola, fijangajangana, fanompo-tsampy, ongotana hatramin'ny ozon-drazana rehetrarehetra ny zao fanompo-tsampy niongotra ao anatin'ny olo io de zao ny tena olantsika, le manongotra sy manjera haitsika ihany, fa eo am'le tapany farany am'izay ny adinontsika. Le aninona ozy izy? Anorina sy amboly, zay le ao anorina. Ny tena tsapako na tsara fototra kosa aloha tam'izany asana tao Manjakare, fa mpiandry Manjakare ny asa tamiko, misy mpiandro tao amiko tam'izany rehefa avy ny asana 7 andro de afaka le losifera farany tao anatiny, de misy mpiandry makao aminay manao rotation isan'andro, tsy haiko ngamba nandritry ny herintaona teo eo izy io, mampianatra na baiboly fotsiny, akopatanana ho an'ny ray aman-dreny bebe Honore, fa zay ranga zay ny tena tao amiko isan'andro, mampianatra hoe tia zao, ty rangaza amin'ny bebe Honore zany, fa tsy vehivavy akory fizy bebe izy ny anarany, fa zay ranga zay tena manoro zao io José, tiany zao, ty izy ohatran'ny lalatsaina, ohatran'ny tsy azonao zay teneny raha ohatra tsy miheny tsara ianao, fizy laranga lalatsaina be zay, de manazava eo izy, fa nanomboka haiko am'izay io baiboly hoe ty makato manorina izy amin'iny. Ny olona ray rehefa azo avy esana, ngotana zera ravaina, tsy azo alefa mody fotsiny am'izao, tsy azo alefa mody am'izao, aza esana ianao androany rehefa tsy vonina amboly, fa ho tanteraka amitsika le ratsy eo anatin'ny Matio, ty Matio ty ny tena loza rehefa manongotra riavana. Alao omena antsika ihany ty fa tonga de valakile le omena. Ity le tena loza teo amin'ny filazantsara araky ny Matio ty, efa haitsika tsenjery zany, fa aleo ihany omena fa misy namantsika mety tsy mahay loatra an'izany teny ao amin'ny Matio zany. Aiza moa le raha miala ao amin'ny olona ny fanaratsy anankiray voaka Matio 12, Matio 12 12:43, io ny tena ratsy am'le hoe atao délivrance, roana devoly, ty re olona ny tena ratsy amin'ty manongonongotra ty rehefa tsy mahay an'ty tsika, raha vao tsy mahavita mamboly, de ty ny tena loza. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mivoaka amin'ny olona mifanahy maloto, hitatsika zany 43, de manina ozy izy? De mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana fa tsy mahita, de ozy de any amin'ny tranoko izay nivoako ary no nitonga izy de hitany fa foana ny trano sady voavoatra no voafafa ny voavoatra, de mitondra hafana 7 ratsy no teo aloha izy. Raha za zany zao nafana tamin'ny inona moa zany, te volona sigara godolokana gauloise tramin'ny toka, miala levony, tsy namboletsika am'izay le fanjakan'Andriamanitra tao anatiko, tsy nampianarinao hoe inona ny tena lalana, iza marina moa Jesosy, za tokony iroso sampana, ny olona avy esana farafakeliny tokony miroso sampana daholy, de any amin'ny sampana no ambolena ny fanjakan'Andriamanitra, no manina moa ampitombony
fifanandray fanjakan'Andriamanitra dia ampitombony. Dia ny loza zany miala tao anatiko daholo le devoly be debe sigara toka rongony parako fijangajangana fakiztinana rehetrarehetra rakoto maditra kely malaza raha laitsivongo izay ihany koa kalanoro vazimba miala tao daholo zany. Dia avy eo za tsy namen'olona fanamasina sady tsy nampianarin'ny tenin'Andriamanitra fida be ny ao anatiko ao. Raha nametranao fanamasina dia tahaka ny hoe nametranao fanamasina nefa tsy mifenonao rano madio tao anatiny dia miraha livida fotsiny ny fanamasina ne tompoko dia pampatsiahanao ny zavatra ny anarany. Raha ny fanamasina no ampatsiahanareo dikan'izany nianatra an'le zavatra zany dia ny fanamasina no mampatsiaha sady mampatsiaha no manoro izy. Fa aza miandry mirakla fotsiny hoe za zany tsy mila mamaky baiboly fa aleo fa ny fanamasina ny tarika anay eo hoe zany efa tsy nianatra baiboly mihitsiny. Rangy dia atao inona zany moa ny amakina baiboly ary zany hoany mahadiso an'le hoe za aloha pastera tsy nanomana mihitsy fa za ty voatendry toriteny fa fonareo olona za tsy nanomana ratsy be inge hoany olona miteny an'ireny mailomailo anao zany vao tsy nanomana izy hiteny inona ary zao izy fa izy ary zany tsy nanomana mihitsy inona no zarainy eo fa aza mba miteny an'izany hoa fa ny olona mila maninona vonina mandrakariva na amin'ny fotoana dia mivonina ianao. Dia rehefa mianatra ianao makaty mianatra tenin'Andriamanitra dia ato anatin'ny lohanao ato le tenin'Andriamanitra dia ao am-ponao. Dia rehefa tonga ny olona anankiray mifanandrina aminao na hoe manontany ianao dia mifanamasina mampatsiahy hoe pastera iny le nampianariko anao tao amin'ny mpitoriteny fa zao iny ndray le tao amin'ny jaune fa zao zao ny teny mifanitsy amin'ny anao araka le fahitako tao amin'ny baiboly. Le fanamasina zany mampatsiahy an'le tenin'Andriamanitra efa hita amin'ny masonao sy ny anaranao. Ny atao hoe mampatsiahy dia hoe efa niona zao zay sitoneny ito dia miteny hoe nieny ampatsiahiviko ianao fa tsika ny andeha hianatra rarivo ohatra zany. Fa tsy hoe olona hitako tamin'ny maraina ary tsy mifankahita tamiko akory dia hoe raha nabavy ampatsiahiviko anao le fotoana dia nisy ry vandravandra hoe ampatsiahiviko anao koa ary ty pasteritera ve fa ina moa le gramotsika tsy efa ny olona efa niresaka taloha no mampatsiahy tsy marina ve zany ka ny fanamasina dia mampatsiahy atsika zavatra efa nisy tao zany no ampatsiahivina ekena fa mahay mampianatra amin'ny fanamasina na tsy ny anaranao ary fa ny olona ka mianatra tsy ampatsiahiviny fanamasina zany. Sa pastera tsy mianatra lesona zany fa mahatoky ahy fa rehefa manala fanadinana ao ampianarana to dia ampatsiahy amin'izay ny lesona ny fanamasina. Ho andramanao zany fa dia hikaikitra stylo anao pariviny andro zary le fanamasina tsy nampatsiahy mihitsiny zary tsy raha inona re zany ampatsiahy dia na le fanamasina koa raha mbogaga hoe ka le ampatsiahiviko anao koa raha tsy hitako inona moa zany ampatsiahiviko anao satria tsisy zavatra ny anaranao mihitsy nge tao anatiny tao dia ny olana amin'ny kristianina mana tena mirakirakila ohatran'izany izy. Azonareo ve le teneniko amin'izany tovy an'le nanao fivadikana zay tena faratravaratra za pastera hitako eny ianao tamin'ity taona ty fa misy fivadikana nataony tamin'izay dia ahoana za pastera mbola tsy nahita asa mihitsy tena mahasosotra mihitsy hatramin'izao miandry dia za hoa tena nanontany fa taiza raha hoa zany le demande napetraka ao hoe tsika mbavaka za mbola tsy nametraka demande mihitsy zany ary sika nitsangana tanika raha zany dia nifitika anao atao hoe ianao ty mananao foana fa inona zany ka za miandry an' Jesosy anoro hoe ary amin'ny anina na ary ianao za aloha miandry fanamasina hitarika anao ina fa nandeha an'izay anatra demande ho azy ao ampiasa ao ampandrinao tsy zany inkely izy fa misy finoana tsy maintsy arahana asa azonao ao amin'le asa ataonao no anehoan'Andriamanitra fa tahiny ianao amin'le asa ataonao ka ianao raha tsy miasa dia ina ary ny anehoan'Andriamanitra an'izany ataoko samihafa manompo amin'inona moa zany inona mampiavaka anao ianao sady tsy mivarotra tsy makinona zany ina zany le hanavahana anao amin'inona amin'ny asa nge no hanavahana anao dia za mila maninona zany miasa dia mampatsiahy anao le fanamasina dia tokony hametrahana le fanamasina dia ampianarina le olona ampianarina le marary avy niasana Jesosy dia zanak'Andriamanitra Jesosy dia zao ny baiboly zao ndana amin'izay miditra sampany ianao farafaratsiny manohy ny asa ny tanora avy anaovana asan'Andriamanitra dia tokony miditra toy izy sampany tokony manina izy dahoary toy izy antsika amin'izay ary aloha le tany amin'ilay Jeremia efa nanongotra sy mamboly dia ametrahana fanamasina le teo fanontanianareo valiana sady avetrana pastera ianao miteny hoe raha maditra ny zanaka dia amasino ny rano fa ahoana ka le fanamasinana rano pastera zay le fanontanianareo tao amin'ny Facebook sasany tao tsotra ihany io ny rano raha mikatona izy va ao ihany izy aloha tsy maninona ny antony amahana anazy ialany le devoly ao anatiny avao koa mena lalana izy voany raha misarona le izy
raha zinga moa zany tsisy nininna vahanao hoe efa mitanaka be eo izy zay koa mahatsara hoe vahana varavarankely rehefa mandroaka devoly fefa nahita zay hoe nandroaka devoly poka le varavarankely tonga de miparitaka ay le devoly rehefa mitady lalana maro be mitroka de vakatra amin'ny varavarankely io zavatra nisy zany de misy toana somary vahana mba tonga ne ndana mena lalany nareo zay koa mahatonga ne rehefa roana devoly eo de matetika manao zany hoe sokafo ny vavanao fa ivoaka le devoly iny de mandoa alefa voaka tany am'izay amin'ny anaran'i Jesosy mena lalana na mandresatra na mandefa rivotra na tsy fantatro mandoa zay foana ny fomba voan'ny devoly mazava sa tsy mazava rehefa namasina rano fotry manao aller retour roany reto devoly reto hoan'zay matadidy raisinao ty am'izay le izy fa ty le antaninareo foana reto avy le anarana devoly meniraka bertina kely fa le izy moa zany tsy hoaro atao tsenjery be fa moa mba hay lebaleba sarora zay mihitsy le anarana devoly zany fa reny zany mpanompo sampy ihany kio tamin'ny fotoanandro nyenindra be lebaleba sarora gada lebaleba de sarora ohatra raha mifanonako azy zany mihitsy sarora tsy haiko ny anafa de sarora fotsiny izy gada gada de mena gada virgule mena de gada mena de mazava azy moa zany sarora gada mena fisikidina satria misy manao skidy amin'ny rano io misy manao fisikidina io rano io misy mitondra taritra taminay tamin'ny fotoanandrony izy afa-tsy am'izao fitondram-panjakana zao de njian'olo eto fa ny rano mandriseza tamin'izany tena nisy nahita maso fa tsy angano ray na fanaratsiana nisy nanao fanasinana bea teo de nanomono osy mainty misy vavolombelona zany any tanisa tena nahita maso de zay misotro an'le rano tratran'ny be manaiky ny atao hoe be manaiky de manaiky ho azy an'izay zavatra atao eo zany tsara itsika zany de mila roana fisikidina miala ao anatin'ny rano ao fisikidina miala ao anatin'ny rano ao fanandrona miala ao anatin'ny raha fanandrona miala atao any kalanoro fazimba roana tao zaza vavin-drano moa mangony fotsiny roay koa ny zaza lahan-drano hoe roay fa misy koa zany so gaginareo zaza lahan-drano reo moa zany rehefa tsy hay tonga de zay rehetra na voatonona anarina na tsy voatonona miala ny anaran'i Jesosy de le voniny zay foana ngotana azero ao anatin'ny rano io tonony daholo re olona zay teny avao amin'ny vavanao amin'ny fandravana tsisy protocole be zany fa ohatranareo mandrava levona may dorako ngotako potiky ravo tonony daholo zay teny efa tonga de marinao daholo io tany nilaingany devoly tamin'ny atoandro natao pasteur Herzora tsy andavana de hoe ao am-bavanao ny teny zay teneniko hoe de marinao anatin'io levona de levona ny ao may ny ao potiky anao ravo voko fa tena rehefa tena manam-pahamasinana ianao tsisy mahafinaritra ohatry mandroaka devoly zay teneninao de ataon'io voka miongotra may ny olana za mihitsy nge eo hoe fa tena ohatrany hoe mahafinaritra inony sabatra tsondromoka teteteako maty ay ngota zany io misy azany ary moa hoe rehefa tena eo ao anatiny volosako amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy misy azany mihitsy nge hoe zay hoa nisy taona tsy nahendriny mivady moa ny rangany niasana zay hoa niasana amin'ny anaran'i Jesosy to de niteny vazaha le rangaha hoe zao au nom de Jésus dehors Satan meza le vazaha teny anglisy ndraiky izy za koa mahay go out Satan go out sady nandroka iny teny Allemanina amizay izy de rangaha io fampianatra teny akatso teny Allemagne fantatra hoe teny Allemagne tsy mba nianatra allemand ihany de inona fahafijery amizay izy mivady hoe inona re Gorbatchev hoe mba haiko aza Gorbatchev de ozy ny fanahy tompo hoe nareo izy izy rebelle devoly fa io na teny gasy ary de amahazo an'izany io ay zany io devoly io teny gasy hain'io foana zany na miteny gasy koa rika anao de hain Jesosy mamadika an'io teny zay teneny rehetrarehetra hoe fa zay zany zay mivady zany mba hoe mbote izy le devoly zany io fa mizesty reto fa miseho mahay fa nytenenana fa lokony zay mivady ny ala tao mivoaka avao tahoana raha matolo ny teny Allemanina saika telo loza teo
le vady le marary mba niandry ary andro ka devoly amin'ny teny anglisy azy savatsy hitako tsony am'izay zay teneny zaho tsy mahay teny ina moa teny Allemagne mbo rekireky zany hoe Gorbatchev zany tsy haiko zany na flopene na tsy haiko izy koa zany mba zavatra vita Allemagne mety inona tsy haiko hoe tsy zavatra allemand mba fantatro mihitsy tsy hitako am'izay zay tenena aminazy hoe inona rery lany amin'ny anaran'i Jesosy fa za mandrebireby le mi am'izay le devoly avy eo efatra voaka fa niala inga izy farany de sitrana le rangata ty arina tina togavana zany aza manaiky rebirebe ny Satana de miala reo devoly rehetrarehetra ao anaty rano reo ngotana amin'ny anaran'i Jesosy mena rana ela so adiniko mena rana ela de mipozy mena rano ao anatiny ao sy ny inona koa re Jesosy mba ampatsahivy ihany ao an'izay mba matadidy izy koa matadidy tendrombohatra 12 ny devoly satria tendrombohatra 12 asian'ny olona foana io le tendrombohatra 12 devoly ny tendrombohatra 12 de tenenan koa zay mamay fa zay koa mba mianatra zay le fanakalozana hevitra inona ihany koa fa lasa be ny lerantsika amin'ny efatra sy 5 inona ihany koa mbola fantatrareo tenena ihany koa zay mba matadidy azo roanao daholo moa zany na manialy badirina zao mantsy mba teneniko aminareo fa malagasy avako ianareo ty resaka rano tapatapaka vatsiana rano ty tsy mampitahotra indray raha miteny an'izany tena mila mandroka devoly ihany amin'io re olona marina zany teneniko aminareo zany tsy laza zavatra be aminareo loatra so de mihoatra ny tokony olazaiko fa mandeha onjapeo ty fa alao foana mandroka devoly tsy fantatrao tsony natetika zay eviny zany tsy fantatrao ny olona mitatitra an'izany tsy fantatrao ny olona miasa ao anatin'izany io mitraombavanao ao io de mitondra fana any anatinao any fa aleo foana mandroka devoly le tanàna nytononoko taminareo teo aloha aloha tsy maninona mihitsy manao satria ambom-pionana ny anjareo ny rano efa tena nasinina mihitsy tena dadarabe monomby de nasinina zareo tanàna mihitsy le rano de zay misotro amin'io rano rehetrarehetra tonga de misy ody mihitsy raha tanàna matotononoko amin'ny radio mihitsy satria mandeha radio de zavatra misy any am'zareo zany dikan'izany zany efa tena ny tanàna mihitsy nefa mifezin'ny dadarabe sy mipimasy de zay misotro an'io zany tonga de tratra ny ody de normal raha avy misotro rano avana toa de mpisihatra be ny kibonao za pastera tena ohatry mivoko be zany nefa tsy nihinana ninina zay le voakanina fa tonga anatin'le olona zay de zay mahatonga ny masinina foana lay rano de ongotana zera ravana vity zay zay fa fandrodanana rano na iza hoy ny tompo hoe zay mino de ny asa ataoko no ataony kio averina ahoana ozy ny tompo izy ve ny tena zay mpiandry mino anasa zay pastera misy an'izany ve tsisy zay mino an' Jesosy atsangano ny tanana zay mino an' Jesosy tongeto hatrany an-trano enao manangatanana io nareo any an-trano reo manangatananareo nareo reo afaka manamasina rano daholy de amasinareo ohatran'izay miangavy re tompoko raha mety anareo hoe aza atao fianarana fotsiny ohatry ny isakany zoma sy ny latsinainy sy larobia reny eo anatsika fa tsy moro zao mivazavaza eto zao parivon'ny andro hoe ampiaro nisy ramatoa zay tany ny vady le ramatoa mivavaka tany amin'ny fiangonana tena tsy tiany Jesosy antikristy tsy pinto ato amintsika inona pastera ny ataoko fa mivadiko zao mamonjy amasino ny rano aminareo raha mino ianao mino an' Jesosy ianao satria ianao miteny hoe zaho amin'ny fivavahana zao Jesosy ny finoko mino ve ianao amasino daholo any ranonareo tonga de mipompinareo mihitsy ametrao tanana le loha pompy izy tsy misotro rano amina fa mipompy ametrao tanana de tena Jesosy raha vao misotro an'ity rano ty potika daholo ny antikrist ao anatiny ao ty koa Jesosy raha vao maka am'ty simbe na bidon ty potika ny antikrist vao misotro an'ity potika ny devoly any anatin'ny ray manontolo any nataon'izay tsy pinto ato amintsika herinandro fotsiny voninahitra ao an-tompo fa miverina any amin'ny fivavahany teo aloha le ranga any amin'ny kristianina ataovy mafy ny tehaka izy mafy ho an'i Jesosy milemen'ny raha an' Jesosy le devoly antikrist atao anatiny tsy mino an' Jesosy hono izy devolony zany Jesosy zany zay mihitsy mifampianarana fa io raha an' Jesosy zaho amanokana ao mino hoe tena tsy nekely ny loha keliko mihitsy natao hoe kely ara ny lohako le nylazana hoe rehefa masin'ny mpamosavy ny rano atao tanana andrano de lasa misy pozina makararitsika mianakavy fa ahoana moa tsy inoko fa tsika koa manamasina io de lasa raha an' Jesosy io azonareo ve zany sady mandeha any ny fanatitra mila mintsika fa ny raha an' Jesosy de mahery lavitra
no ny asana mpamosavy de mino an'izany de amasina mandeha ihany koa ny fanahitra aloha zany fa tsika moa zany ny sady mameo ho amin'ny asa rehetra zay tanterana eto zay mamiam-pifaliana no ankasitrahana de sady atao ao sady mitoy ihany tsika de akoatran'izay rehefa roahana le devoly de amasino am'izay na apetra ty ny tananao na any amin'ny valany le seo na eo amboniny fa tsara foana aloha eo amboniny raha azo atao rehefa mametra tanana amin'ny manamasina zavatra ray de ambony foana no anaovana azy kendreo zany mba resaka travaillanao toera moa tsy misy dikany daholo ny vavaka tendrombohatra ny antony ny tanananareo ambanin'o le tendrombohatra de levinao le asana ody eo amin'ny tanana antsika ao mahatonga ny doany misy eny etapy tendrombohatra amin'ny tendrombohatra 12 am'izay ny tanana voafian'ny ody gasy daholy zay mahatonga andreo atao tendrombohatra 12 dikan'izany koa rehefa manao vavaka tendrombohatra raha tena tia omby de miakatra tendrombohatra zay avo tonga de eny mihitsy mipalafa andreo devoly be debe amin'ny doany reo tandry fina mihitsy amin'ny anarany Jesosy de alefa ny afo de rehefa maya le devoly anatin'le rano de ambony ataony eo ambon'le rano de amasinao Jesosy io ianao tsara lizy tsy voatery zany teneniko zany koa ny averintsika tsy voatery zany zavatra lazaiko zany ny averinareo fa manjary lasa ohatrany hoe misy formule ve tsy resaka formule be mantsy zany le teny teo aloha Jean 14:12 raha iso ihany aloha an'le tsy mpiandry Jean 14:12 lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino ny asa ataoko no ataonko zay mino an Jesosy de ny asa ataony ny ataonko de ndao am'izay ary rehefa vita le fandrohana devoly de amasinina amin'ny anaran'i Jesosy amasinina io Jesosy tahaka nanovanao ny rano tonga divay Jesosy no anamasinao ko ny rano io ho lasa ranao ianao tsara rahan Jesosy ny rahan Jesosy de famelan-keloka raha nanota le olona zany na misy fahotana de manadio ny rahan Jesosy mamela heloka ny rahan Jesosy ray zay ho lasa rahanao faharoa ho lasa afo ihany keo Jesosy ho afo rano fa tene mihitsy ho lasa afo koa io Jesosy fa tam'izany demoniaka voalaina ny rano tonga de may vatako mayaty mama de ozy mamanay hoe aza dorina amin'ny rano mangotraka ho any zanako hoe de ozy mpiandry tsy rano mangotraka zany io ny eny tsapaina lizy rano mangatsika fa ny devoly tena rano mangotraka ho azy mamay ho azy io rano io fa fazana ny anaran'i Jesosy de ho lasa afo de ny anamoa asiko koa hoe Jesosy amasiny koa lasa le rano niavinao le rano niaviany Kristy indray Jesosy rehefa nomboana teo ambony azo fijaliana de namoaka rano sy ra teo amin'ny lany voany de vonisy an'iny mason'ilay jamba le tsy hoe jamba fa ohatrany hoe tsy de nahita tsara ve le miaramila sana n'inona tsy voalaza tsara zany tamin'ny anatra teolojia fa lasa tena nahita be masony de zay natonga azy hoe tena zanak'Andriamanitra marina io lehilahy io de iny le rano ny fanadiovana manadio se zavatra rehetrarehetra ny azy mifanamasina ko azy fanarahan Jesosy fotsiny ary de efa mety ataovy lasa ranao Jesosy fa ny ateneniko zany ataovy lasa afo Jesosy andoro de voly rehetrarehetra amin'ny olona io sy ny kalan'oro vazimba rehetrarehetra ny aminy de ataovy le rano niavinao teo ambony azy fijaliana anadio ny loto rehetrarehetra fa ny rano man tsy hofafazako rano madio nareo mba adio araky ny Ezekely de lasa rano niaviany Kristy ihany koa io rano io de rano tsotra ny tazamasonao fa Satany efa mahita sady maitsika ny andry fa afo iny atana amin'ny paster iny ianao koa zany mila mino an'izany fa tsy hoe nanotsiniva koa le izy ohatrany rano le teo ihany ao anazy zany efianty ary anahoana fa mila mino an'izany ka raha mifoka sigary ianao na mifoka roro ianao ty mihaino anazy ao na any an-trano any amasina ohatran'izay ny rano de vitsy zay vavaka tsotra tsy sarotra be nefa miresaka amin'Andriamanitra lasa ivele mpanatra fanatra teo fa ny ange mbola tia tanako le fanatra dino hatramin'ny manandra azy amasininy tia ho lasa ranao de lafa lasa rano ohatra zao zany le vavaka averintsika tsangana aloha tsika rehetra mierina anazy mihitsy pratika vavaka tsika pratika avetrany vavaka tsika Jesosy akehitriny zay anamasina ny ty rano ty asivy rano aminareo an-trano ao nareo any an-trano asivy rano le mifoka sigara teo afaka sigara io maka rano anao rahalahy ianao ranabavy de ataovy zao pratika ho anao le misy mandendeha ny kibo ho anao le misy marary lava ho anao le marary andoha
ty le fanamasinana rano ny lasana hatramin'izay alaivy ny rano fotsiny ao an-trano avay daholo ny ranonareo rehetrarehetrarehetra any an-tananareo any dia avoaka le rano vana raha mikatona le sarony ty zafady indrindra eny eo le mpitaty fanatitra aiza izy teo zafady indrindra ty mba alefa soany tampidinao fa adiny tsy voataty zafady indrindra dia rio rehefa vanao izy mba ialany le devoly ao rehefa mandroaka azy ianao dia ataovy ao alohanao na tazomy ao lohanao fotsiny dia ny tananao na ataony eo ambony na tandrify mety foana na manandrify misy an'izany hoe manandrify na ataony eo amboniny koa na manevaeva ny tananao eo ianao ndao ariary vavaka tsika rehefa nahazo rano ianareo hatranindrany tsy maintsy avitra ty Madagasikara ty mino an'izany tsika fa raha manao an'izao daholo ny olona rehetra na katolika izy na protestanta izy na fiangonana vaisaka mahay manamasina rano dia hitanao zany Andriamanitra miasa zany tsy mila rano avy any Israely tsy mila rano avy any Djibouti na avy any Amerika rano eto Madagasikara dia ampy rano zy mety daholo rano madio sady miresaka amin'le olona ny an-trano zany ndao ary hiaraka anamasina an'le rano ary tsika vavaka tsika le mivavaka ny antony anakipina amin'ny maso dia akana le atao hoe concentration le atao hoe concentration dia fifantohana hifantoko zany amin'io rano io everiko zany io rano hoe misy biby lava ao kalanoro ao misy zazavavin-drano ao maizina misy asan-devoly ao dia hikipy hifantoko hoe hopitehanareo amin'ny anaran'i Jesosy androany hivavaka tsika hiresaka amin'Andriamanitra sotra Jesosy ny an'izao fotoana hanamasinana an'ity rano ty izao hoy ny soratra masina hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy zany ny finoanay ny devoly kalanoro vazimba le voatonona anarina rehetrarehetra teo milaza koa izy fa tompon'io rano io tsy marina zany Jesosy mino zahay fa raha ianao miasa tsisy mahasakany noho izany zay tsy namboleninao ao anatin'ny rano Jesosy dia iny ny tananay dia aevaeva ao amin'le rano ny tananao iny ara ny tananay Jesosy le tananay fa tonga afo le tananay feno fahefana satria za mino anao a Jesosy averena zany hoe mino anao a Jesosy mino ny fahefanao a Jesosy matoky anao a Jesosy fa raha miasa ianao tsisy mahasakana sotra Jesosy tia raha ny tananay Jesosy ho amaevaevanay eo androka ny fanaratsy zay rehetrarehetra o Jesosy hoe toero ny devoly dia andositra anareo izy sotra Jesosy ka ninina asan-devoly eo dia hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy vela tsy matsaka avy Nazareta no ahafahany mandevina devina ny asan-devoly satana rehetrarehetra ao anatin'ny rano may ao anaty rano ao kalanoro vazimba devina amin'ny anaran'i Jesosy arodana azera ravaina ny anaran'i Jesosy ny lebaleba sarora gadamena fisikidina fanandrona levina 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 may 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 levina zany levina levina may eo nareo voko ao anatin'ny rano nareo levina ny anatin'ireny rano reny levina zany levina kalanoro vazimba levina zany may 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 ny anaran'i Jesosy Kristy nyongzy atsipy any afarimbiatrafo levina ny kalanoro torako amin'ny afon'i Jehova miasana kalanoro vazimba levina zany levina sotra Jesosy may ny asan-devoly rehetrarehetra mino an'izany zay dia masina satria hoe ianao hoe rehefa nanongotra zay nanjera nandrava nandrodana dia ambolo ndray zay Jesosy ao anatin'ity rano ty Jesosy ho amasinanay tahaka ny nanamasinanao ny rano ho tonga divay amasinina amin'ny anaranao zao Jesosy amasinina amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ho lasa le ranao teo ambony hazo fijaliana ka naiza naiza misy rano eto Madagasikara ho lasa rano Jesosy Kristy avy a Nazareta zany ho lasa rano Jesosy Kristy izaniza manamasina an'izany ho lasa rano Jesosy zany rano zany ho lasa afo ihany koa afo andevina kalanoro vazimba ny asa mifanaratsy fatorana ny gadra vian'ny Satana rehetrarehetra ho levina mongomongo ho potika amin'ny alalan'izany afony Jehova izany ho tonga le rano ny avianao rano ny fanadiovana anadio mipetipetinota rehetra sy izay rehetrarehetra tsy nambolenao any anatina ihany sotra Jesosy
ko amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fany masina amen. Ao misotro alohantsika amin'ny anarany ray samy misotro daholo na any an-trano an'izay nitondra rano any an-trano amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fany masina. Dia sotro izay laninao, sotro ihany aiza na aiza nareo, sotro daholo izay lanina ho an'ireo marary vavony lava misy aretinao amin'ny kibo, sotro fa rahan'i Jesosy iny mino an'izany tsika. Iny ny rahanao fa mikorina ny anatina ihany dia hiasa mahery zany Jesosy ho voninahitra ao zany. Sotra Jesosy amen. Mipetra tsara ndray ry aloha ary aza taperina aloha fa mbola tapany faharotsika afaka eo amin'ny 10 minutes eo sisy. So amin'izay nitsapanareo rehefa avy misotro an'io na mandrezatra ino tsara, mandrezatra ndraindray mandefa rivotra tsy maintsy avoaka aza tazomina fa marary eo nareo. Maloloy be tampoka, maloloy be pastera vao nisotro izy tia andoha tia andrezatra nandray tampoka mangiritsina be. Misy zavatra mety ho tsapanareo ndraindray. Mazava aminareo ve zay? Izy aloha zao na vonisotro dia natsapa zavatra izy hoe nandrezatra. Atsangano ambony ny tananareo reny. Jerenge ianareo fa mbola tsy nandroaka akory tsika mandrezatra. Raha tokoa ianareo tonga dia efa ampianarina mandray vola na zavatra any eman'olona. Ohatra ty telefony ty meko anao, vao raisinao dia nangiritsina be ny tananao, eno tsara mamay be ny felan-tananao, manindrona be, misy ody zay le zavatra menanao iny. Nareo rehefa mandray vola andramo manomboka miala eto rehefa avy eo ho an'izay mandray vola. Fa nisy rahalahy zay maliny any vahintany zay dia nisy vola vidina kisoa kopatanana ho anao rahalahy fa tiako ianao raha mbanjoro vavimbelona teto. Rahalahy iny mbo mahitsy mo izy mezy zao maheno an'izao. Dia nisy mivatra kisoa izy mivady. Dia raha vao andraisina le vidina kisoa tao an-trano dia nivavaka izy tao amin'ny tranolay, mivavaka tao an-trano moa zany e. Dia vao nandohalika izy raha matovadiko tonga dia nioka nandoha be zay mivady. Zareo mbola piomana moa ngambany, sampana CFF. Dia vao ninana izy vao mivavaka nandohalika tonga dia nioka nandoha dia nandoha be le rangahy. Le rangahy io le rangahy efa matory eny ambony fandriana. Dia le raha matono mivavaka hoe ty Jesosy ny vola le nianarana teto amin'ny zoma fanavozana moa ohatr'izay hoe rehefa mandray vola nareo indrindra ny mpiasan'ny karana dia roay dia voly foana aloha fa manjaritratra ny devoly ny fanabadona mantsy ny malagasy. Efa nazavaiko taminareo foana zany e, tsy zaka an'ireo vahiny reo zany ianareo anakarena. Fantanjona dia ahatonga antsika ho mpiasa foana ny malagasy. Zay dia io natao hoe devoly ny fanabadona. Dia roana ho any devoly amin'ireny tena roay fa aza atao hoe emy paster tena roay. Vao niraisina na andoha be izy mivady. Dia rehefa nandony dia nalemilemy dia lasa natory. Tsy tao hoe inona le natao fa dia hoe natory aloha zay paster fa tsy tena izy natao fa iantso anao zay. Dia hoe dia nentinareo natory tonga zany le ody be raha izany e. Fa rehefa taonina dia navanginy Jesosy le rahalahy hoe ndana mana masina rano fa fazony rano Jesosy voly io. Tsy fantatra raha zany tsika zany tsy hanendrikendrika. Fa na so any le mpivarotra kisoa tany na le olona namiala le vola tany no nisy na nisy ody. Ary io rova tonga ao an-trano misy an'izany mihitsy mantsy hoe tamin'izay lalao ody dia le namanay mpanao an'izany. Tiany amin'ny vola io rehefa omenanao dia hiverina makany aminy ihany io rehefa avy eo. Azonareo ve zany zavatra ataon'izany? Zany hoe tsy tiany ho tamanao aminao io. Na so misy marary tamiko aminareo vao mandray ny vola io, na misy olana tamiko, na misy zavatra mitranga, vao azo le vidin-javatra dia ny abankirombotra anao ny tanjon'ilay devoly. Dia roano amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy ny asana devoly satana ao anatin'le vola tahaka le tamin'le rano teo ihany. Devoly mpandritra, mpandrava, ny asana kalanoro bay ao anatin'ny vola ao daholo zany. Ny asana albatira devoly mpandritra reny. Ny rahalahy vola rahalahy dama ina moa le misy anarana randremisara vola. Miala ny randremisara vola, miala ao anatin'ireo vola ireo. Falalam-pandany levina ao anatin'io vola io. Bay io zany le vola dia le volony zany vita zay dia teneny hoe ty Jesosy ataovy tahaka mofo dimy sy azan-drano roa. Zay le vola. Fa ny atsapanao hoe misy ody io na narary be ny lohanao. Vao miditra ny tranon'olona ianao dia mavesatra be ny lohanao io. Zany dia misy ody zay le trano. Raha le loha dia any amin'ny loha. Raha nangidity be ny tongotra dia le tany itsahanao. Raha matory eo ambony fandriana ianao marary foana ny lohanao dia ny ondanao zay misy ody. Dadany efa nampianatra an'izany. Dia raha mandra misy olona manolotra vola ho anareo na stylo ho anareo tovavy indrindra
de na nareo mety hoe nanofo nisy nandray bibilava de le zavatra meny le lehilahy izay misy hody fitiana ohatran'izany na soa tonga de nangiritsina be lohatanana rehetra rehetra io mangididy be mangiritsina be pastera volovolo be io tanak'io misy hody zay de tsy miandry any an-trano fa na eo ihany ary mandroaka any anatin'ny fo miala ny anarany de ongotana miala any amin'ny tanana any fa tsy andrasany ela fa raha vao mipetraka eo amin'ny tanan'ny olona mahatonga ny manao akanjo masina le devolo roana am'le demoniaka pitika de nandray tsy voaroaka fa mijanona ety amin'ny akanjo masina tena za mihitsy de izy io raha vao tsy manao akanjo masina de mijanona amin'ny akanjoko ka tonga tao atrany zay mivady de mifamaly zay fa mbola tsy masaka ihany mivary de le devolo mijanona tety tonga de miditra ao anatin'ny foko daholo am'izay raha vao mahita lalana zany le devoly tonga de miditra izy azonareo ve zany ohatra zao hoe misy olona mora tezitra de nisy devoly efa niandry akendry toana ohatrany lioana vao niadinareo mivady miditra ao amin'ny fony le vadinao le devoly zay na tena matsirava tena tezy tonga de mizihatra amin'ny fony de mety mamony tamika am'izay izy iny le devoly nahazo toerana iny zay de zay mahatonga ny hoe aza velaka toerana ela le devoly amin'ny tanana matetika ny alalana ny ody misy vola manimanitra be zay ho le izy manitra be misy raha manitra mihitsy za mahalala anazy misy toa de fantatra hoe zany le fampiasa za moa tsy teteny hoe mpilalao be teny midoany fa za nanao ara-marseau kung fu de nakarano teny midoany tsy dika mborina amin'ny efatra maraina de efa fantatro mihitsy mifofileny hoe zao le olona mpilalao satria mitovitovy daholo le raha manitra ampiasainy zareo tonga de maherihery be zay izy de marary be lohanao io na amiray mibisy am'izany de mavesatra be lohanao io raha ny tena marina tokony amoaka lalana mihitsy raha za mba mangataka an'izany hoe lasa manimba ny hafa ny zavatra ataonao tsy ny feo ihany ne manimba tsy ny tapazo nocturne ihany fa ny ranomanitra koa amiko tena manimba satria za tsy te hiaraka ho manitra be aminao am'le ranomanitra nefa terenao iainan'izy ao anaty bus de amiko koa zany manimba fahasalamana tokony zavatra tsy enjihan'ny lalàna tokony hoe zay maivana ho anao rery ihany fa tsy zay rehetrarehetra miaraka maninona miomboka miaraka aminao ao azonareo ve zany de reny matetika tonga de heninao hoe zany le izy mahakarary andoha be malolo te andoha be anao za pastera le olona teo akaiky vao mipera te malolo be lala ody be zay olona io mazava aminareo zay de roana esana le izy ka raha vao mahatsapa an'izany ianareo tonga de mandroa de voly aingakangana vola raisina eny fa nahavany amin'ny banky ary io tena misy ry papanay nanao zavatra tao amin'ny banky ray tena nitsapain'ny vadiko fa tena feno tsy haiko hoe inona indray le fa de roany de voly fotsiny izy io tsy anakery tsy anapahefana mazava aminareo ve alohatria hoe le rano sy le manamasina sy le resaka vola roana de voly mba hahatonga antsika anakarena ka raha ohatra zany misy aminareo marara rendoha misy aminareo vao nanao a distance le vadinareo tany na tsy mpiandry ary za pastera vao nanangatana de mangovotra be koa le tanana de misy hody zay io zavatra io le inona moa le vadinao tany atsagnano ny tanana hoe zay mahatsapa tsy mpiandry le antaniko olotsotra hoe zay mahatsapa zavatra hoe za pastera marara be ny tanako na mangovotra be na mamay atsagnano hoe raha misy an'izany eto tongeto tsisy ve ianao zao inona nitsapanao rehefa misy zava-ody teny mafy eny ihany mafimafy ho efa tsy enina ety zavadindrindra manina mamay be ny tanana mangovotra be ny tanana mangovotra be ny tanana misy koa mantsy raha vao mandray vola de mamay be rendray zany le hoe felatana tsy foana de misy koa mantsy le misy anankiray zay mo ino misy anarany anankiray zay koa jesosy tsy mety tadidiko vola mafana zay le am'le vola daholo zany resahako zany aloha vola mafana ny kalanoro roana any de ny tananao iny tena eninao misy tena hoe mangiritsina ianao zao mangovotra ianao zany zao vao mandray de mangovotra de zay na lalana hoe misy ody le zavatra ray tsy vola ihany fa mahatonga amin'ny teny vola moa vola matetika ny tena misy mba manandrama angenareo miala eto hoe androka de voly zao tsika rehetrarehetra zao rehefa aveo zao de mba manandrama mandray eny an-trano any za aloha mino fa mba misy raisina any aminareo any mba misy koa zany narondrato ary de mba tsapao ihany aloha hoe ametrao tanana inona ny tsapako de mba iresao ihany hoe pastera tena marina fa za nangovotra be de aza foronina reny mangovotra rehefa tsy angovotra aza terena angovotra hoe iny misy an'izany koa mantsy mazava amintsika zay
dia amasiny ho an'le manana zanaka matitra amasiny daholony aho a dia amasiny koa ny tokonana Jesosy a vao manitsaka ny tokona ambaravarana miditra eo a ataovy mangina ny devolany anatiny any fa io vadinao pitabataba be io a tonga dia akombony Jesosy mivavana io vao miditra ny trano io tena fahefahan Jesosy zany tamin'ny demoniaka be ty izy mpiandry mangina ny anarany Jesosy tonga dia ohatra misy namaty io vavako tsisy mitazona ahoana koa za vavako tsy nisokatra zany tsony ay rehefa akato mpiandry amin'ny anarany Jesosy to dia mitika io vavy io le devoly satria mpiteny ratsy be le devoly to ambavako tamin'izany sy onge lelo inge tamin'izany raha hiteny ratsy vairba rehetrarehetra miteny ratsy ziokatra amin'ny vohatra amin'ny rehetrarehetra fa zao fa tena lasa teny tsara zay mampalama be an'io dia isika zany a mila mamolaka an'le vava dia eo a kombony ny anaran'i Jesosy dia akombonao zany dia ataovy zay rano zay a dia izy tsy mety ampandrona pastera ao an-trano tsy olany e alao andro amin'le rano ao an-tranonareo ao fa vao mahandro amin'io io may io devoly satria io le vadinao mandeha lavy io misy odifity ataon'le vehivavy any ndraindray dia iny a vao mandro sava le odifity ndrasana tato amin'ilay taratasika hoe inona avy moa le odifity tao andre manintiny manitra mpandehanany manitra andafy tsara fanony manaramody modimody hazo malahelo malay misaraka fanala tampoka fiandra doka mangina tsy mandevitra maizikitroka tsy tia mainty be korotana zany le anarana odifity eo Jesosy a iny vadiko iny a misy mitony vao mandro amin'io a may eo daholo reo odifity rehetrarehetra reo Jesosy dia izy mandro ao ampitanany mba mirahira vany ay nary zany zavatra oza mirehatra zany ay dia manina dromamay ve ty rano ty zany zavatra misy ianao ambadika eo kosa manao a distance an'le ao amidosy azonareo ve zany a distance ao amidosy zany e io Jesosy a tratra na rehefa matoroko amin'ny alina io Jesosy io akaiky io a raha vao amin'ny anaranao devoly mafiatoka rehetrarehetra any lefonao anatin'io ao zany ny fanaovana an'ireny mafiatoko reny zany fa tsisy tsy laitra an'izany rehefa tena mivavaka mazava sa tsy mazava atsangano ny tanana raha misy fanontaniana taoko ngamba mazava be ohatrin'ny masoandro be lohatony za fanazavana zany tonga zany dia takotaka daholo zany zavatra metsika zany ka afaka manao photocopie an'ity ianareo misy efa nizaraina fotsiny amanjato ny tany kosa e fa ho an'le mbola tsy manana dia mbola afaka manao photocopie an'izany a tsika tsiraray avy zay le mahakasika an'le ody iny a fantaniana avy any aminareo sa dia hiditra amin'ny asa zay ho tanterantsika fa zay ngamba amin'ny ankapobeny ay vipera koa ny roana amin'le rano amasinina sora tompoko vipera soratanareo a eny tompoko rovina mba afaka makany aminareo le afaka makany aminareo aloha tena mbola programme be zany fona mihitsy afa mijery message io mantsy rovina makaty aminay rovina ny afaka miona dia andrasy aloha fa hovaliany zay fantaniana avy any aminareo re aloha alohan'ny amaliko an'izay ato egny kosa e ina egny ko le fantaniana ay le maloloya voavaly zay misy ody le zavatra andraisinao dahoary fantaniana tonga dia atao tsotra mazava mahakasika ny fanafahana ay dia nitoizana rehefa ho an'le foka sigara ho an'le teo afaka ndray ty any an-trano any ho anareo zay tongeto foka sigara na misoritoka efa nazavaina fa averina ihany le manao gararaka ny tena aingana amin'le teo afaka sigara alaina ny rano a dia sasana alohany tanana iny aloha ny sasana le tanana mpifoka sigara ty le eto sasana tsara miala ngotana amin'ity tanana le mpampiakatra iny fa iny a tanana iny zay le fandresantsika foana mena mantsozina rehefa naverin'ny pastera foana zany laingany devolo a zany hoe devolo pastera mahatonga anay mifoka sigara mampirizika anay mahatonga anay tsisy an'izany fa ny devolo mampirizika fotsiny hoa fa ny devolo tsy mahavita mampiakatra sigara eny ambavanareo zany tsisy hoe iny pastera iny fa niakatra ny vera andriamanitra eo niakatra le vera ay e efa nahita an'izany ve ho anareo eny sa tsy efa nahita borika sigara ve nareo niakatra ho azy tany aposy iny le borika andriamanitra niakatra ny borika sigara za tsy hinana iny ary le devoly tena tsy terena mifoka an'ity efa tsy fidy moa tsy maintsy mifoka moa za fa tsy fidiny ty ohatriny hoe tsy fidy no andro zalahy le misoritoka fa ny tena marina fidy mihitsy io ka fidiny io maninona hoe tsy niakatra any ambavanao reny toka raha tsy ny tananao ihany nampiakatra azy tanana iza nampiakatra an'ity iza nanokatra ny vava tsy anao ihany ve zany izy devoly hoe tokatra ny vava devoly sokafa dia sokafa ny devoly fa tananao koa maninona
mampiditra azy tenao koa maninona de laza ianao ny tompon'antoka amin'ny famosavina ny tenanao fa ny devoly paprisika fotsiny mazava sa tsy mazava de aza ilika any amin'ny devoly ny fisotroana sy ny fifohana ry havana malala maprisika no asany fa tsy afaka mampiakatra sigara ny ambavanao ny devoly ka hoe za aloha pastera tsy marina zany ao aminay na mipetraka fotsiny tonga de mivoaka ho azy ao anatiny ao sigara io manidina makety ambavako mihitsy io tonga de mirehitra ho azy zany io briquet koa tonga de iny briquet iny amin'ny briquet anay zany izy to de mandrehatra tsisy zany de zany ampidirinao antsaitsika mihitsy hoe ny responsable tsika ihany aloha voalohany Jesosy tsy antany ry devoly na ninona moa izy ty zany nampifohanao sigara noho izany ianao avitra ty andanitra satria ianao naprisiany sa Jesosy naprisiany fa ianao satana paprisika any amin'ny elo ianao fa ianao kosa naprisiany avifa mampalahelo fa naprisiany midira amin'ny fanjakan'ny lanitra misy an'izany ve any fa mitovy ihany na mipaprisika na nanaiky na za moa zany ry engapy tsara naprisiana namaky banky fotsiny za mba naprisiany de tonga tao namaky fotsiny de mibata fotsiny ingenina ataoko tao amin'ny banky za de iteny ve tsara hoe mampalahelo izy izy naprisiany nama fotsiny afaka madidio izy satria ka izy tsy fananiny iny fa naprisiany olona namaky banky izy afaka ianao rahalahy afaka noho ny fisalasalana fa ka izy niditra fotsiny tao de mba mibata fa tsy tena nakanizy misy an'izany ve any ohatrany hoe fananiko atao an'izany ga tonga saina hoe marina mihitsy zany pastera fa tsika ny tompon'antoka amin'io dikan'izany tsy maintsy ianao manapa-kevitra hoe za manomboka androany tsy nananitsony any ko mazava aminareo zay de ianao aloha mila resy lahatra hoe ampy zay de ohatran'le zanakadala hoe ampy zay de mianao lamosiny tsy nananitsony ka raha teo afaka sigara ary tanora tonga de ianao aloha mila hoe Jesosy ameo rehefa manomboka androany tsy nanantsony fa mahatsiary tena hoe simba raha mbola mihinana zay le miova fanavozana saina zay aloha de fa nampianaritsika teto zany vitsy zay de manomboka am'izay ianao hoe Jesosy ameo hery fa tsy afako rery ty mariny zany aza mialaala sigara amin'ny herin'ny tenanareo zany fa mifanapa-kevitra ihany ny andrasan'i Jesosy de anazy ny ambony sisy mazava sa tsy mazava raha ny zanaka no de maninona fa tsy nareo ny manafaka anareo zay kosa madiso an'le fampianarana ianao mila manafaka ny tenanao tsy mariny zany tsy afaka ao io ny anjaranao de manapa-kevitra hoe za hiala sigara ozy ny tompo hoe apiko am'izay ianao fa tsy ianao tsy miala eo am'le izy ihany de za nefa teo afaka te hiala nefa ianao mbola ao mibara ao ihany andray teo afaka atao mibara ato mihitsy zany ianao mbola ao ihany nefany ianao teo afaka nefa tsy miala ao fa raha teo afaka de maninona miala tao miala aminy anareo mivoa tena mivoaka za vao nianatra teo larbi vao narary ny asany tonga de tsy nanana manatsony anaray ara tamin'ny mpisotro niova taranja tanteraka hony raha Josie vao tamin'ny lahady nahita mpiara-mianatra aminay tao larbi tany anosy avaratra gaga be izy tsy nalala hoe za pastera fa hoe ahoana raha Josie ina vaovao anareo tena nefa sy rehetrarehetra gaga am'izay izy nahita nanareo pastoraly hoe velera latiko fa lasa pastery zay zay le Andriamanitra miasa koa zay rahalahy fa raha izy miasa tsisy le ampitarika grevina larbi lasa ampitarika olona ho any an-danitra kay asitehaka ho any Jesosy zany sotra tompo zay de rehefa vitanao zay resy lahatra ianao alainao ny rano makalesa ao amin'ny dosy tena ataovy ty ho an'izay teo afaka paraky sigara atao karongono vava masika makalesa mihitsy ao amin'ny dosy ao de ataovy be de be mihitsy ty ararao tonga de amin'le rano ray inona moa ray sio de alaivo amin'zinga koy aloha zay laninao sy pastera hery lala zay fa izy nampianatra an'izay koy mihitsy tena mangepaka mihitsy kibonao vitsy zay de alaivo am'izay le rano de ataovy kararaka ny anaran'i Jesosy de aloavy mbola mety tsisy ninininy eo voalohany aloha amin'ny anaran'i Jesosy io fa tsy kararaka fotsiny am'izao koa fa amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy de volokodoloka any an-tsainao zany ianao miteny fa tsy hoe any an-doha zany any am-ponao sy any an-dohanao mianaran'i Jesosy de am'le fa le kosehana aloha tamin'ny voalohany am'le vava masika ny anaty nify any le taitaitsikary reny alana any de atao am'izay le kararaka amin'ny anaran'i Jesosy fandrony amin'ny anaran'i Jesosy fantelony sady manao kararaka ianao mandroaka miala atao zao mihitsy ny tratra ho an'le fokasigara atao ohatro mihitsy fantelony manao van'izay ingenao hoe na eo amin'ny fampolony
fandraiky ambe folo amizay fa anomboka amizay anao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sotronay anao ny anaran'i Jesosy ianao amizay sigara io mivoaka amin'ny oronao io amizay ianao misy fofo sigara be amizay mandeha any roambe folony sa famifiriny tonga de mandoa amizay fantelo ambe folony de mivoaka hatrany amin'ny oronao amizay io rano iny iny le anao mandoa iny mivoaka amizay le nikotine voaka tao amizay le trano sigara voaka tao le devolo sigara tsy zaka mihitsy mantsy le karokaroana ato amin'ny tenda ato mantsy ny sigara any amin'ny tenda de mahazo any amin'ny tratra de le kapohana moramora ohatry zao amoka ny tratra mivoata ao amizay za tsy mila tsony voaka ho an'le mora tezitra koa de ao am'fony de ala tao am'fony le tendrena nge mahangana amin'ny fivoahana devoly raha misy devoly tavela zao eto amin'ny tanako ka ataoko ohatran'izao mety afaka adiny ray vao mivoaka fa raha tendreko moramora miala voaka tonga de mitsipaka miala tao le devoly de ny antony anaovana kely anazy zany ohatry ny terena na ataony mafivoaka miala tao mitratra tao ny devoly sigara tonony ny anaran'le sigara tonony mihitsy ho fantany miala tao devolona golo azo ohatra voaka ianao amizay de sady manao kararaka mandoa ihany na injato renao manao an'izay ka mandoa zay ka mbola te andoa mbola misy tavelo zao fotsiny rehefa tena reraka be anao fa mangopaka ny gibonao tsy hanona kely ndray aloha tsy maninona manohy ndray rapitso na ny arivo de ataovindray ny arivo ny anaran'i Jesosy fa misy ary be da be ny ohatran'izany tena manjato maro za pastera nisy tona tena mbola vao mitehika eto ambavako fotsiny rano tonga de mandoa zay efa tena le finonao fa lalipaka ao de tsy zakany devolona na mifofon'le rahan'i Jesosy fotsiny ary de efa tsy zakany io manandramane ho an'le manana vava masika be rony le tsy hay laizina mihitsy wala alao tao ny devoly masika sy foizina sy kizitina akoatra ny fanapahana ozina averiko ihany akoatra ny fanapahana ozina vitanareo le gararaka alohany ao amin'ny dosy ao mety atsasakadiny mety adiny ray le izy re olona tsy vita resaka ray minitra tsy hoe za pastera efa nanao fa tsisy nininina mihitsy fa ianao nanao kinitelo ny efatra ohatrany tsisy nininina mihitsy de najango ianao mifokanina akafy mihitsy zany ny afo kely atsarovana ny aso be zany ny afo kely atsarovana ny afo be laninao mihitsy nefa ho ady mifiry kaony ianao amoka an'io eritreritry ray minitra fa hoe tena hoe mila fikirizana sy faharetana mazava sa tsy mazava afo tsy mila manao désintoxication lavitra be zany tonga de rahan'i Jesosy désintoxication tena mahery vaika za zao ny aina an'izany tena mandoa toka tena henoko mihitsy toka io mivoaka amin'ny oroko tena toka maimbo toka mihitsy teo manodidina za nefa tsy mpisory toka be za tena tsy boka toka be fa rehefa mba miaraka amin'ny namana ihany fa henoko de atao gararaka ohatr'izay vita ndray zay de afaka ianao miasa amin'ny dosy sady mandro amin'ny anaran'i Jesosy miala ty amiko aty zany auto délivrance de ka raha ohatra hoe mifoka sigara de mitratra eo voaka de misy taona amizay hoe tomikohaka amizay ianao de enonao maimbo sigara voaka ny anaran'i Jesosy de mangidy rora be amizay ianao voaka amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny tratra eo ihany eo amin'ny tratra satria eo mifoka sigara toka paraky ho an'le marary fo misiento lava efa nanora fa mamerina ihany be loatra ianareo le tratra ny lizy de lao atoro ho an'le marary fo misy manindrona mihitsy pastera ny lamosiko rehefa mitomany ela be de misy manindrona maty mantsy mamanay de tsy mety adiniko mihitsy de misy manindrona lasa mivadiko rehetrarehetra esao angana amin'ny fonao tratra ny gros cœur anao de lasa misy rano ny fonao ponkseny eo foana amizay ianao fa ametrao tanana ny fonao azonao tendrena moramora voaka ao anatin'ny foko ao de volony alahelo misy an'izany ary de manao an'izany to de mitomany ao anatin'ny fony satria misy feno de voly alahelo ao anatin'ny fony de voza nandraitratra ny kaso izy kaso de midevoly mitomamy be reny foana kaso miala voaka ny devoly alahelo voaka amin'ny anaran'i Jesosy voaka de eny amizay anao na mandrezatra de mandrezatra mamoaka rivotra mamoaka rivotra zany foana ny ainanao ao mandritra mety adiny ray tena ataovy maharitra be mihitsy zay vitanao
maraina ariva raha pitsikoa ataovy raha afaka pitsikoa ataovy za mialana mihitsy raha ao amin'ny fo raha ao amin'ny kibo ndray le mandehandeha tsy maninona na de efa fampolo ny ary namerina an'izao satria be loatra matin'ny mosavy misy olona manome sakafo misy ody misy any mafy bebe kibon'io rehefa avy misotro moramora ny rano Jesosy azo atao be loatra so mizihatra be ndray ny kibo kasepitra rehefa avy misotro rano Jesosy ny telo mitete ray zanaka fanymasina de ametrao tanana moramora tsery moramora arak'izay zakanao miala amin'ny anaran'i Jesosy ny voakanina any anatin'ny kibo any za zao fa nanomboka nandroka an'le devolo mibilo le bilo mantsony devolo mampahikôzatra zay le tenen'le pastera teto za inge mienregistre be lohako hoe bilo ataoko malala ny anaran'i Jesosy androano amin'ny bilo kely de roana ny devolo bilo any anatin'ny kibo any ho an'le hoe vehivavy iteraka na mbola iteraka ny lafika ny fandika raisinoty mihitsy re olona ho an'ny vehivavy be voka na mbola iteraka ho an'le manao fanabiaza anaizana mialohan'ny iterahana diovy amin'ny rahany Jesosy fa raha tsy zany mety ho sampina na mety ho zaza marefo lava io zaza io rehefa ateraka de diovina amin'ny rahany Jesosy de reo rehetrarehetra eo alana ny devolo ina koa voakanina voakanina anaty kibo any ny kalanoro moa zany iny zany aloha de atao latasy mihitsy ny kalanoro iny ny asana vazimba ny ina koa lafika ny fandika ho an'ny vehivavy be voka iteraka raha sy teo didina de sasana mihitsy any amin'ny tovany any tena nitovany any tratrany lafika sasana amin'ny anaran'i Jesosy io fandika io rehefa mandika ianao de miditra amin'ny tongotra ao any vehivavy be voka zay nanofy za pastera nanofy nisy biby lava niditra ny tongotro de marary be mimotsako nisy rodi anao fa nisy rodi ny tokonanareo efa miakatra ny mimojanao any izy de ikato ny kôlina anao io mety ho didina anao rehefa teraka raha vao tsy roanao angana zay le olany zay de sanaingana miala anaty kibo any miala miongotra azera voakana potsipitserina moramora de te andondray any anatin'le kibo any am'izay maloloy azany pastera de misy rano zavatra enao miakatra mihitsy nandray miakatra any amin'ny orona any amin'ny vava de mandoa raha roninao raha ianao ihany manao azy tsy maninona fa mpiandry tsy mahazo mangarombava olona zany ko angaroniko indray mivavanao toriny olo hoe mpangarona hoe mpangarono mpiandry mpangarombava le mpiandry ny FPVM fa alao izy ny azo ao za re olona tena tsy mba mikitika olona za mihitsy amin'ny tanana hoe zana manendy ary tena tsy kitiako mihitsy ataoko izy levo taoko ohatran'izay fotsiny eo amin'ny kibo le to de tsy mikasika io io le olona ohatra ty zao le olona ty ara-ny afon'i Jehova ataoko an'iza mihitsy le devoly iala sa tsy ala ianaran'i Jesosy tsy ala ino ny afo levo taoko ohatry maya efa tsy mikasika akory misy afo mantsy ty le salamy 144 raisinoto an'izay mbola tsy mahay an'izay raisy foany salamy 144 pratique avy hatrany io na devolinina salamy 144 manao andrivotra hoirany sy milehilahy fo mpanompony afo tiany afo levo ny anaran'i Jesosy may tonga de may le devoly ka ny kibonao zany tratra ny afo iny levinao anaty kibo ao korotana daholo am'izay ho voakanina io mandeha am'izay ho voakanina io de enao any amin'ny lamosina miala any amin'ny lamosiko any reninao ndray miakatra ty amin'ny tsinay any amin'ny fo zany mantsy ny voakanina mialalany hoe voakanina mandehandeha be zay izy de ohatra misy zavatra mivoto mandeha iny na zavatra mafy be eo anatin'ny kibon'le olona zany re tompoko le voakanina enao mandehandeha be mihitsy de marary andolava le olona tratran'le voakanina marary de ny afaran'ny voakanina sepitra am'izay le olona manomboka sepitra miakatra zay le voakanina mazava amitsika zay zay ny fahalalanandreo ny rodi moa sasana amin'ty rahan'i Jesosy ty fotsiny manodidididi kely lasa vai sasana ngotana ny rodi vatanakondro raha le mivoto be reny izy ngotana tany rodi miala tsy manakery tsy manam-pahefana le voakanina aloha iverena kely raha fantatra le nasivan'olona voakanina le olona maika tsara ohatra za pastera nisy nanome pasteky voavy nihinana an'eo de tena heniko mihitsy narary ny lohako tonga de roanareo zay ny devoly voakanina avy amin'ny pasteky voakanina amin'ny anara Jesosy voakanina avy amin'ny pasteky rehetrarehetra voaka atao tonga de mamoaka pasteky olona io iny mamoaka pasteky gagy anao andray lasa orinasa kely mpamokatra pasteky ny kibony ao avy eo jeny akondro tena varina ngenareo am'izany ny ainanay nge zany tany Ambomandrosa le ramatoa efa tany Digo tany amin'ny 10 taona lasa nisy olona tia anazy tilitily anazy na mianazy pasteky 7 taona lasa
Fahat'izy ny esana satria sepitra lava. Ny esana iny pasteko mivoaka avany. Oviana ianao, za pastera tena tsy tia maizina pasteka tsony taorianan'izay. Tsy haiko fa voaminana fa ahoana ry any namoaka pasteka. Aty amin'ny 7 taona lasa mahery voaka le voakanina pasteka. Raha anana ary namosavin'olona ny olona voaka tena mitalesaka ohatran'le teny Mery Mandroso nahita an'izany daholo zay tao tonga de ravin-javatra tena tsy potika mihitsy voaka tao voaka io zany ao amin'ny vehivavy io amin'ny anaran'i Jesosy iny ary ny hafa may ao anatin'ny kibony eo nandoa am'izay tonga de teo nandoa be tao tonga de iny am'izay nitalesaka teo iny le ravikazo mivoaka na misavin'olona tamin'ny anany ty olona ty anana nanasivany anazy na mety voanjobory ihany koa tonga de mivoaka eo voanjobory mety de andra tenena zany rehetra de iandro voanjobory ivoaka anaty olona andraina ihany fa resaka zany hoe mety izay no mivoakany tsy apozinao mihitsy fa matetika ny voakanina rehefa mivoaka amin'ny olona de faroratra be zay ny avoakany ao rorany tonga de mifaroraroratra be mihitsy tonga de mahaotra ny didin-javatra be zany io de hitanao fa voakanina tena mivoaka maimbo ndray tena maimbo zay izy amin'ny akapehany azo anasana rehetrarehetra manala fery manala ino manala retina manala kansera ny rahan'i Jesosy tonga de rano mahagaga inona hoe rano mahagaga varina nge aminareo rety nareo oatra manana zavatra mahagaga hafahafa zany any nareo any ny rahan'i Jesosy any za reo olona tena mpanreteny tenenako anareo tsy manana afa-tsy rahan'i Jesosy ao an-tranona ao de angamba akoatran'izay fotsiny nisy olona vany ivelany any kompatanana me vitamine sy calcium ho ana de zay ny ao satria avany aman'olona de hoango satria hoe ianao pastera matavy loatra fa toanana amin'ny fahalalana ianao le miteny fa za tena tsy zay mianakavy tsy mba taiza-panafody za mihitsy zara ninana ninana le inona moa le mandeha lavitra de hoe satria avy niasa tato amin'ny radio tam'izay nirava tamin'ny 4 natory tao mihitsy tany ho any Fort Dauphin tamin'ny herintaona sa tamin'ny 2 taona de za tena niary tory tao parain'ny andro satria nitakariva nataoko enregistrement niala tao tamin'ny 4 maraina tonga de nandray tômôbila galopera teo atokotany teo te andoha be atanina tômôbila ividanao tamina aho mantsy amin'ny pastera raiky ny mividy zay ninana anankiray herinandro ao matory foana na tômôbila tena foazana fotsiny foaza mibata hitana matory tsika zany zao za raha manao zavatra miteny le rahalahy hoe anjaranao mitory teny ka zareo moa zany hoe tiana le mitory teny manontany tsy niredirety efa le mitory teny za nkeo ka matory io mitory teny hitanareo io hoe tena tsy voafoako vatako io fa kay za tsy malala fa kay notaminina misy fampatoriana be mihitsy de nisy fanafody natory ny dada anazy ay ko tsy napoziko ty raha fanafody fa mampatory ianao mba aminanany ty ana de misy fanafody ny tenany zay za tsy nalala fa ninana tsipindina zay izy fa mampatory be mihitsy fa misy toana ho amin'ny tory-tena ohatran'izao tamin'ny Mery Mandroso fa mahatory eo ambony any eo de ozy mantsy mivadika hoe tahiry tampoka rehefa ohatran'iny fa efa tsy eo kay mamparary le hoe vatanao te atory nefa ny mbola mijoro ihany ianao de taorianan'izay tsy te hinana fampatoriana ntsony satria malemilemy be io tairina fotsiny am'zany manao zavatra fa za io tena matory vokatra le za tsy mpinam-panafody mihitsy de vao misy zavatra kely miditra ao amiko tonga de mantaitra be amin'ny tenako ray manontolo za raha narary nify nde mandeha ninana niflirila fa analany nify koa fa roa vavo teo asabotsy ao akia ao anjara indrindray nahodina ohatran'izao za efa inko aza mihetsika ho ianao ndray nitazona loako maty androano ataondre tena zange nienako mivadiko ty fa mandra-pialako kirako atao ianao anga ozy ninam-panafody nahararo any nifiko de nisy toana nina niflirilina de zaza de mihinana loatra reny ozy izy fa mampiazona ina moa fakanify reny sy ny huitre raha nala nify tonga de mafy be mifakanify tsetsatseza tsy atra ihany zany fandao amarantsika de avaliko amin'ny takariva amin'ny fampizara ny fantaninareo mety apetrao fantaninareo de valiko amin'ny takariva amin'ny fampizara radio 105.6 FM radio fiotazantsy tsangana ivavaka tsika androka ny fanaratsy misy fahavaloma arotia o falefaly sy ny ravoravo raha mamotrakana izay tsy manan-keria andresina azy
Jesosy topoavonjy raiso ary le rano aloha sy ho ansenana masina rano raiso Jesosy io tiany ranao efa no amasinina ho lasa ranao dia hosotrona izany Jesosy amodika sy andrava sy tsy nambolenao sora Jesosy dia sotroy izay laninareo amin'le rano an'izay nitondra sotroy tanteraka izy sora Jesosy tiany tananay apetraorana aloha n'izay baiboly eny tananao sy netretrehitra tiany tananay Jesosy dia dioviny tananao roay dia voly ohatr'izao miala roay ohatr'izao mihitsy miala miongotra teny mihitsy hoe miongotra miala ny dia voly amin'ny tanako kalanoro may amin'iny tanako iny tsy manan-kery tsy manam-pahefana miala amin'ny anaran'i Jesosy devina amin'ny tanana zany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany devina amin'ny anaran'i Jesosy devina dorana amin'ny anaran'i Jesosy may devina zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana sotra Jesosy tsangano ambony ny tananao akavanana dia teny mihitsy Jesosy ty ny tanako Jesosy amasino hoe ho tonga solo tananao teneno amin'izany ny tompo Jesosy ty tanako ty amasino amin'ny anaranao mba ho lasa solo tananao Jesosy ho tanana fanirakiraka ao ho tanana ho masina eo anatrehanao karaha misy zavatra marary amin'ny vatanay aretina na misy devoly vao hipetrahany zany dia ho mongomongo zany devoly zany ka ninina Jesosy mety asa mifanaratsy aminay vao hipetrahany zany fotsiny dia ho levina ho marina sy ho tanteraka hatrany ny teninao hoe manao andrivotra hoirako sy ny lehilahy voampanomboko ianao sotra indrindra Jesosy apetraka manomboka any amin'ny loha alohany Jesosy iny tananay ho any amin'ny lohany any amin'ny loha zany devoly manarina rehetrarehetra any devoly fisalibonana devoly makarary andolava devoly mitondra aretina ando ery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy avy Nazareta no afany mandolo tsy mandevina miongotra amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny lohany ny asana kalanoro zany devoly manarina ny fisalibonana ny alibadira miala ny alibadira any amin'ny lohany zany ay devoly fisalibonana devoly satana any amin'ny lohany ngoty hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy anaty lohany zany miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta miala any amin'ny lohany zany miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta roay mafy mihitsy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala miongotra amin'ny anaran'i Jesosy miala any amin'ny tarehy rehetrarehetrany miala any amin'ny tarehany zany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala levina any amin'ny tarehy amin'ny fisalibonana levina any amin'ny tarehy any amin'ny sofina rehetrarehetra miala any amin'ny sofina any roay any amin'ny sofina rehetrarehetrany zany miala ny solon-kalanora any amin'ny sofina any miala amin'ny anaran'i Jesosy miala devina any amin'ny sofina any zany mihevina devina miala amin'ny anaran'i Jesosy miala anaran'i Jesosy Kristy may tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany toroko amin'ny afo miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny sofina rehetrarehetra any ngoty mihitsy any amin'ny sofina devoly marenina rehetrarehetra any amin'ny tarehy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany devina zany any amin'ny vava devoly vavana masika rehetrarehetra miala any amin'ny vava any zany miala any amin'ny vava ko any zany roay miala any amin'ny vava any eo zany miongotra any amin'ny vava any devoly masika vavana miongotra amin'ny anaran'i Jesosy miongotra amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany miongotra zany miongotra amin'ny anaran'i Jesosy miala anaty vava any miala evina atreo aloha vetivetika tsy agnano ny tanana zay manresatra na maloloha tao aoriana zay fotsiny aloha ay sady any amin'ny loha zao nareo rehetrarehetra reo manangan-tanana be dia be reo sasao amin'ny rahan'i Jesosy ny lohanareo any an-trano fa raha janareo na nareo marary andolava na nareo le very fitadidiana matetika tsy tadidiko misy ahatra tsy tadidiko mihitsy pastera misy devoly mpangalatsaina any amin'ny loha na miasa aloha loatra dia iny le fiasatsaina iny any teo amin'izay parti teo dia isaky ny zoma fanavozantsika raha vao mbola zany dia asika fandroana devoly foana isaky mandeha amin'izay maivamaivana foana tsika raha teo amin'ny vava indray ny roanao dia mila kobanina tsara ny vavanao zao indray soroka indray zao eo mpanao taingim-bozina le reraka lava mifamatoro be any fa mbola reraka dia kapohana mihitsy devoly mpanao taingim-bozina
tena alana eritreretana misy devoly manao nijapy anao zany eo ohatrany ataonao tsangory ray mihitsy miala de rehefa malala azy tena ataovy amin'ny fona ray manontolo mihitsy de sady velesy mihitsy eo misoroka miala hoe devoly mpanao taingim-bozina rehetrarehetra ny asana kalan'orona hatrany ambany helika rehetrarehetra vavakantsika Jesosy io devoly mpanao taingim-bozina rehetrarehetra any misoroka mampavizabizadava mandreraka mampitanonondrika mampareraka kivikivy ratsy io ho alana amin'ny anaranao ngotany io fa raha miasa anao tsisy masakana ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no afany mandory mandevina miala kapoana amin'ny anaran'i Jesosy taingim-bozina any misoroka rehetrarehetra any zany zany amin'ny anaran'i Jesosy miala ataovy mafy mihitsy miala hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy aza manaiky hitondra ny mody zany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miditra amin'ny anaran'i Jesosy hatrany ambany helika any miala any ambany helika rehetrarehetra any tene mihitsy miala hoe miala tany de kalan'oro miala ny kalan'oro rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala tene mafy mihitsy miala anaran'i Jesosy miala zany sora Jesosy etsika zao ny ady mafimafy faraparany fa nareo maneo zay ny trano ho any zay marary fo de eo mifoniny ataony eo zany le kapohanao tro moramora tsy amin'ny anaran'i Jesosy mety koky ianao io mety andoha fa ho an'le mifokana marary tratra na sepitra lava rehefa retiny tratra de eo somary ataonao amin'ny anaran'i Jesosy de eo am'izay nareo mety ilay fofotsigara tamika na mety te andrezatra te andoha vavakantsika Jesosy zao zay de eo amin'ny tratrana eo mihitsiny eo ndraindray misy aretina ary zay mila mandroka devoly isan'andro araky ny fampianaranao teo isan'andro toerina foana ny devoly ka ninina aretina fatorana any amin'ny tratranay any amin'ny fonay any amin'ny tova-pise fonay io Jesosy de araka ny fahefana zay menao teo fa tsy taizana aretina zany zay tsy taizana aretina zany zay tsy manaiko andevina aretina zany tsy manaiko andevina devoly ko amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta amin'izay no afany mandroka ao amin'ny anaran'ny devoly satana kalan'oro foka atao amin'ny tratrako tao ny aretiko rehetrarehetra foka atao ny areny alahelo fahatezerana alefa roay amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy miala atao anatin'ny foto ao zany ngotana azera amin'ny anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy avy Nazareta zera zany azera amin'ny anaran'i Jesosy miala vokany devoly roro rongony satana sigara rehetrarehetra io miala atao ny devoly sigara voka atao amin'ny tratra atao zany voka amin'ireo malagasy rehetrarehetra eo amin'izay miala atao amin'ny famisaviana rehetrarehetra miala atao amin'ny tratrany tao ny areti mibeka miala atao ny aretina mandringana voka ao amin'ny tratrany eo zany alefa voka amin'ny anaran'i Jesosy miala voka amin'ny anaran'i Jesosy voka ny asana fanaratsy voka miongotra any amin'ny voany zany voka tsagnano ny tanana zay maloloy izy eo anatin'izay maloloy zay ny mahatonga an'izy ity tsy saika tsy natao tato foana za zao raha vetenareo ndao tsika anao vavaka tendromboa de venareo mitarika anareo any problème raha vao amin'ny kibo matetika andoha daholo nareo tsika nefa eto amin'ity carreau be ty nareo zao fa te andoha io de raha vao te andoha nareo de tazominareo ao le izy de lasa mijanonao le devoly fa tokony aloha zany zao le izy maro be zao nareo te andoha iza zao nandrezatra drangano eo tanana zay nandrezatra tsara aloha le mandrezatra satria mba mivoaka amin'iny misy te andefa rivotra koa zao nareo io de iny tonga any an-trano re mba atohizo tena izy aloha ny anohy tonga any an-trano fa sao reraka fotsiny etsika sotra re tompoko mba atohizo Jesosy mihitsy miangavy tohizo tsisy an'izany hoe zay de zao mihitsy efa mahantra mihitsy kibo sisa re vitsy de anitsana devolitsika de mamarana ao amin'ny kibo samy nampitserinao io ianao ihany manao azy eo voakanina ny lafika rehetrarehetra ny kalan'oro ny vazima zay rehetrarehetra ao anatin'io ao
dia horoantsika Jesosy eo ato anatin'ny kibonay ato ny devolom-pihinana tsirokanina ao daholo le trano toaka be reny trano toaka be daholo eo misy trano kafe mihitsy ary ao ho ampina kafe dia efa misy trano kafe be mihitsy ao reo Jesosy reo maintimainty be ao anaty kibona izy vavonina eo reo dia hiasitsika Jesosy ho alany zany ko amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta amin'izay no afahana mandevina an'izany asan'ny devoly Satana ala ao anatin'ny kibo zany voaka amin'ny anarany lefa zero amin'ny anarany Jesosy voaka amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta roay amin'ny anarany Jesosy roay toy izany amin'ny anarany Jesosy roay voakanina rehetrarehetra alefa miala hoe loary tao ny devoly tsatoka sy miblôkazy ao anatin'ny kibo ny devoly mitondra tsatoka amin'ny blôkazy alors malagasy io devoly io roay tao anatintsika malagasy tao io fakana fijangajangana io miala tao mifakana bilo rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta ongoty amin'izay ongoty hoe miongotra hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny trano toaka miongotra ny trano kafe ny trano sigara trano sakay miongotra tao amin'izay ny asana kalan'oro miongotra mialefa ngotana amin'ny anaran'i Jesosy azera ravaiko amin'ny anaran'i Jesosy miala anaty kiboany miala nafatana hoe misy zavatra eo raha kibonao dia marary misy zavatra marary zay le olana te andohy be nareo nefa le toerana nefa dia fafanareo mosara zetery nefa mandohy eny ambaninareo zay mafafanareo raha vao tsapaina ny vatantsika rehefa tsapaina tokony tsisy marary fa matoa zay tsapaina dia misy marary eo dia misy zavatra tsy milamina dia ile marary tendreo moramora voaka ataony devoly mitondra aretina ohatra ny azo misy tony entona indray rehefa mihina sakafo misy ody dia entona indray tena eniko misy zatra mizihatra marary dia ataoko kely ohatran'izay izy dia mandrehitra minaran'i Jesosy dia alefako ohatran'izay ihany dia raha ohatra sanatria fotsiny nikisy tanontany io Jesosy fa raha tokony izy tsy tokony izy zavatra mararirary zany ao anatin'ny kibontsika io dia iny no roantsika amin'ny anaran'i Jesosy zay dia tohizanareo any an-trano fampiantsika hoe misy an'izao pasteur ohatran'ity olona avy any ambotra vao ty za pasteur vao avy nisotro le rano masinina teo dia tonga dia nandrezatra mpiavitry ny aina avy aty amin'ny FPV mambotra vao zany dia midikan'izany hoe manotoizy mandrezatra dia misy inona zay eo misy fanaratsy zay farany sisa anitsana an'le devolitsika any amin'ny tongotra ny rodia ny fandika mifanangalavitra ny manaramody ahitsana mafy tsy mirodana io trano io fa za matahotra vavaka Jesosy tsisy teny mihitsy zay tsy hitondra devolomody zany tenenao za mihitsy Jesosy za tsy hitondra devolomody zany tsy mitondra an'ireo zany fa ahitsaka eto androany reo asana devolonkalan'olo vazimby reo ahitsany eto androany reo po amin'ny anaran'i Jesosy no antsana anay rehetrarehetra nasana mitsana ny rodisy mifandika rehetrarehetra mitsana amin'ny anaran'i Jesosy mitsana amin'ny anaran'i Jesosy mitsana amin'ny anaran'i Jesosy mitsana ny asana kalan'oro mitsana amin'ny anaran'i Jesosy ny rodi fandika rehetrarehetra mitsana rodana amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta rodana levina aran'i Jesosy mitsana tsakitsako mainy asana kalan'oro tsako amin'ny anaran'i Jesosy mitsana devoly mampavizan-dava devoly tondra retina miala tany amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy ny rhumatisme rehetrarehetra na iny zany rhumatisme rehetrarehetra miala malemy lohalika rehetrarehetra ahitsa mafy le malemy lohalika any faladiany fandika miala amin'ny anaran'i Jesosy miala sy manaraka miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy afaka tena mihitsy tsy maintsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy afaka ary Satana tsy mahantra tsony zay tsy nandevozo ny fahantrana afaka izay amin'ny anaran'i Jesosy afaka tono mihitsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafavoaka ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy tsy devolom-panakatsakana rehetrarehetra io tsy manana anjara intsony amin'ny fiainana iray manontolo sotra indrindra Jesosy tongava amin'izay ra Jesosy mangata amin'izay ianao mba hisy fanatrihan'Andriamanitra amin'ny fiainanao Jesosy tongava amin'ny fiainanay tsiraray avy vangio zay amin'ny alina Jesosy tena mba vangio zay amin'ny alina rehefa matory
nizaniza mivavaka ka mangataka aminao teny fanamasinao iasa mahery ao anatiny ao amanganay na isa tokatrano zany na isa mpianakaviany zany a teny fanahanao masina ny iasa mahery ao anatiny ao a voninahitra ao rery zany sotra indrindra Jesosy a midira ao anatin'ny foko ianao araky ny ampiany famindramponao sakafo ny fonao ary teneny Jesosy manjaka ao anatin'ny foko ianao Jesosy teneny mihitsy izy manjaka ao anatin'ny foko ianao manaiky ianao tomboky sy mpamonjy ny fiainako a Jesosy a manaiky anao ao tomboky sy mpamonjy ny fiainako vonjeo a Jesosy a afao a Jesosy a afao a Jesosy a milanao a Jesosy amin'ny fiainako ray manontolo mangetaetanao a Jesosy a amin'ny fiainako ray manontolo sora Jesosy a sora Jesosy any foko a atolotro anao zany Jesosy anjakao mandrakizay a araky ny ampiany famindramponao sora Jesosy a mandroso Jesosy tonga so tovy amin'ny fonao ny tananao fa manerana ny fanatrehanao maniry ny so toeranao kasy ao Jesosy fa manantenanao fa faran'izay sy tiako leo anilay vetsika fandrona taovy marevaka tsara mandroso Jesosy mandroso akopy mihitsy ny masonao tonga soianao fa manerana ny fanatrehanao maniry fo toeranao kasy ao Jesosy fa sotra Jesosy a manjaka ao anatin'ny fona ianao fa zay Jesosy mahatoky a tsy maintsy afaka zay afaka noho ny amin'ny anaranao mahery Jesosy tonono mihitsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy afaka Jesosy a afaka zay ary mahatoky zay fa tsy mitovy ny diranay sy ny voanay an'izao trano zao a fa raha niditra teto zay Jesosy narary vizaka reraka voky izay ho amin'ny fiadanana ho vonina hatry ny anaranao rery zany Jesosy a sotra indrindra Jesosy a rainao zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra mio anay ny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisy ny tsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray a fanofanahan'i Jehovah Andriamanitra ray izay fananasivany tomboka sy anao ny tsy hoe soriny ao aminao mandrakizay fa ho amariny aminao ny teny manao hoe farany zanaka no afaka anareo a dia ho afaka tokoa ianareo fa indro ny tanan'i Jehovah le tsy foy fa mahavontsy hoe fa tonga eo aminao izay kehitriny fa ho Jehovah Andriamanitra aminao anaka zanako ianao zano niteraka anao anio a asa antanako ianao ka adidiko mandrakizay a fa ho amin'ny fiadanana sy ny fahasoavana no hodinao ialy eto amin'izao toerana zao ka hitsenanao amin'ny fiadanana sy amin'ny mpifalinana Jesosy Kristy tompo ka anatanteraka ny teny manao hoe amandra-pahafotsy ny volonao dia zany isahirana sy karakaranao sora Jesosy nitera sy nihaja ny voninahitra teo anao rery ihany amen teraina iana rera teraina ya raina Jesosy tompony teraina ny fana teraina yo vanisy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany aleluia masina Jehovah tompony maro enky eo amin'ny voninahiny tany rehetra amitsofoko rano ho afaka daholo ianareo a Jehova amin'ny fahari-piainana rehetrarehetra malagasy tsy maintsy tafity amin'ny malagasy a miaraka amin'iza miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny Jesosy amin'ny heriny misy am'rorambola zany eto hitondra film mihitsy amin'izay a na le fijoroko vavolombelona ny eo a dia misy asa ohatran'izay atsasakadiny mahery
oeto daholo ny mifoka miloka migoka fa hoe satsika etsano an'le ty ando tonga de any an-trano tanana kavanana ro tahin Jesosy daholo dia mitaka ariva amin'ny fampizara valiko daholo ny fantaninareo ao amin'izany amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 ariva aza matahotra fa enregistré koa ny valimavaka tahin Jesosy daholo makasitraka tompoko rapitsy moa zany misy fifadikanina hony eny anjaza marolana sanan'zay afaka rehetra makasitraka tompoko makasitraka anareo rehetrarehetra zay nanatrika tamin'ny tambazotra serasera izany le photocopie ngamba teneniko amin'ny radio fa mbola tsy ampy io le raha ihany izy io de alainareo satria tsy ampy tsy afaka anao photocopie an'izany tsontsika makasitraka ny ao amin'ny tambazotra serasera tahin'Andriamanitra daholo ianareo ho amin'ny manaraka indray raha misy fantanina de alefaso amin'ny commentaire anareo de zanao valiana na amin'ny MP zany na ihany koa amin'ny fotoana ny takariva amin'ny fampizara tahin Jesosy daholo mandra-peona daholo koa ny ao amin'ny Facebook ao tahin'Andriamanitra avokoa ary mahita an Jesosy mba samy ho afaka daholo